finoana zay ananana ka maty ny finoana rehefa tsy arahana asa izany. Raha mianaritsika zany hoe miasa amin'ny fany masina, manova olona amin'ny fany masina, de tokony ho tsapatsika zany androany any. Tena tokony ho tsapatsika, tena manova olona tokoa Andriamanitra. Zara mifoka rongony, mifoka godoloka naditra tamin'ny fotoanandro rehefa niasa tamin'ny fiainako amin'ny fany masina diova. Izany raha misy olona amin'ny Kristia de olom-baovao izy, efa lasa ny tsy adaptation, tsy hoe le toetrako teo aloha ihany no nitsindriny de lasa olona fafa, tena olona vaovao mihitsy. Problème mantsy de le fafa le teo aloha ihany no nitinginina nitokanana fotsiny, ohatra nanametra tanana de mpiandry le olona na mpanompon'Andriamanitra nakatekomena tokanana ray volana roa volana herintaona vita zay de miverina ohatran'le tamin'ny voalohany any zay le toetran'izay. De zay no anty andro anty ny fampizarantsika indrindra moa isorantsika n'izy mizara fandao alohantsika anomboka amin'ny fotoana sady araka ny tenin'Andriamanitra moa zany hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao de ho lavrary zay rehetra kasaina. Itsanganary itsika rehetra andeha anokatra an'izao fotoana zao, mantsika eo ambany masika aloha ny salamo tahaka ny maly any salamo voalohany, de alao averitsika androany koa zany salamo voalohany zany fa sivana moa zany salamo zany. Raha efa namaky azy ianao tamin'ny herinandro iny na efa renao namaky zany de androany izy ovakitsika miadana mihitsy. De rehefa mamaky azy ianao de atao ohatrany hoe reny misotro rano mihitsy na mihinana sakafo matsiro, inona moa zany teneniny zany salamo zany. Ny zoma fanavoazana sy fampirenana rehefa amroa tonga de amroa manomboka mihitsy, zatra mihitsy am'izay zany zao tsika amroa de tonga de amroatsika manomboka foana mizatra n'izany foana ny fifoazana mba tsy sanatria ho teny maneso ny fotoam-pifoazana taralava. Asokafatsika eo ambany masika ny salamo voalohany de andininy voalohany ka hatramin'ny farany vitsy zay de ny hira fa efatra amin'ny firana fanampiny ry fanahy eo midina ho ataotsika tsara amin'ny fotsika rehetra. Milohan zany de andetsika hanandra-tanana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleloia! Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enky ny voninahitany rehetra. Amen. Ndao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary ny salamo voalohany baptizo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiro, fa ny lalàny Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. De atahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoana, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra de atao lavrary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fa helin'ny rivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy de tsy ajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina, fa fantary Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa de makany amin'ny fahaberezana. Amen. Ry fanahy eo midina de akipitsika mihitsy matsika enjoazatsika. Fotoana zao Jesosy iverenanay amin'ny antso efa netsoinao anay tsiraray avy. Fotoana tsy mahazo ilalaovana tsony zao fotoana zao, fa ianao mihitsy nefa niteny hoe any aparany ihany ho ianao de isy andro mahaory. Tsisy na iray aminay zao tsy mahatsapa an'izany hoe andro mahaory inge zao andro zao Jesosy.
any aparany any ho ianao dia hemitra amin'ny finoana ny akamaroan'ny olona, ary nanontany mihitsy ianao hoe raha ho avy tokoa ve ianao mbola hita finoana ety ambonin'ny tany ihany. Zany nge ny omananay Jesosy ny Virjiny dimy dia nanokana ny tenany tamin'ny fahadiovana, efa nanokana ny tenany mba ho voaro amin'ny loto maro samihafa, fa nampiasa ny sainay ny mieritreritra hoe misy koa ny Virjiny dimy adala dia misy ny atao hoe endry. Hay ve Jesosy na dia mitahiry ny fahadiovany ary izy, na dia niezaka mihitsy ary tamin'ny fiainany mba tsy ho voakasika izany loto izany mbola nambaranao koa hoe adala, satria tsy nitahiry ny solika izay tao anatiny tao. Ohatrany hoe lasa mampatahotra mieritreritra n'izany Jesosy, mba miezaka mihitsy izay mba tsy teny ratsy, miezaka mihitsy izay Jesosy amin'ny fiainanay ary nitsapanay, fa tsy miady rery moa izay fa ny fanamasinao no manampy ao anatin'izany. Fa misy fotoana nefa izay mahatsiaro hoe tady ho lany solika izany amin'ny fiainana, dia izany nahatonga anao ny teny hoe engany ny fahatongavanao, mivavah mafy ho ianao mba tsy ho amin'ny andro ririnina ny ahatongavan'izany, satria raha mangatsika ny finoanay, raha mangatsika ny fanahinay dia tsisy ho voavony izay. Mahati antoka izay Jesosy, tena mahati antoka raha sanatria itenenanao an'izany hoe tsy fantatra akory ianao na havitaiza na havitaiza, nefa nie dia efa tena niazakazaka nanompo anao, nanao izay rehetrarehetra ho afaka tamin'izany asa fanompoana rehetra izany. Zany ny tena faty antoka indrindra. Fa mbola velona izay ankehitriny dia marina aminay ny teninao fa ny velona mbola misy azo antenaina. Dia miala nenina aminay indray ianao amin'izao zoma fampiorenana sy fanavozana izao, mba hahafanay manavao hatrany ny fanoloran-tenanay, hahafanay koa miorina amin'ny finoananao. Tongava re Jesosy izay nge mety manana ny fanomaninay any amponay sy ny sainay any, izay mieritreritra hoe tia ny mety na marina amin'ny fiainanay, fa indraindray tsy mitovy amin'ny eritreritra ao mihitsiny. Marina ny teninao hoe mifihevitro tsy mba fihevitrareo, raha mba sitraka ao indrindra satria itoeranao eto raha ho anao manasa anao ampitiavana izay. Fantatra efa efa niandry anay teto ianao, koa dia amin'ireo fo izao fotoana rehetrarehetra izao mba hoeniky ny voninahitra ao. Rehetra izay misaotra anao satria velonay nafaka niazakazaka eto amin'izao toerana izao. Zany tsy voavidinay vola any izao Jesosy any amin'ny hôpitaly any misy midradradradra mafy, mba maniry hoe raha mba afaka eto ho any am-piangonana hivavaka amin'izay misy olona any am-ponjany maniry hoe raha tafavoaka eto tena hisaotra an'Andriamanitra, tsy hanota intsony dia mba hivavaka. Fa zay sady tsy any am-ponjany tsy any amin'ny hôpitaly fa afaka nandeha teto amin'izao toerana izao, tanteraka ny teninao hoe maro koa ny maso te ahita, sofina mba te handre efa tsy afaka nandre izany. Fa reto vahoakanao reto nitomy mifanay masinao avany dia tonga eto amin'izao toerana izao izy. Hataonay ahoana tsy hisaotra anao manoloana an'izany fahalebiazanao izany, ka na dia tsy mba mahitahaka ny faonao ny anjely ao an-danitra ao ary izay voalaza hoe metalakotrokotroka tahaka ny varatra ary mirondrona tahaka ny ranobe, dia tsotsotra ihany tompo eto am-pitsanganana eto raiso, fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro, enike mivonahany tany rehetra. Amen. Napetraka isika rehetra. Teny foy anokafana azy dia tonga dia ho raisiny izy mirala reto ny fitenenana ohabolana no vakitsika amaly no andeha aloha jerena kely. Fanamasina ny resaka androany fa hoentina fotsiny izy ity ahafana izao hoe savaranando ohabolana voalohany, bolana voalohany dia andininy faharoapolo. Rehefa avy nampianatra izay mivady amin'ny fakomaly teny mifaritra Saroko alana ty Andoharano fotsy, dia nisy ny angavy anay hoe ndao pasteur mba ho any aminay fa marary be ny rafozana ko izy lehilahy. Dia tonga tao tokoa ary zay rehefa nirava dia raha efa tsy miteny intsony ny hitany ambony fandriana fa miady amanaina. Resanay izy efa tsy maheno intsony, fa tenenana efa tsy miratra intsony maso. Za zany any am-poko amin'ny mieritreritra mihitsy Jesosy tsy maintsy andala amin'izao daholo ny lalana rehetrarehetra, fa manitikitika ny saiko hoe hitolito ary ve zao Jesosy efa mba nanomana inko no aviny,
fa na za koa renke mba nandiniteny Jesosy raha tonga avy fotoana ohatr'izao efa mba nanomana fa tena ataony vady moa de hoe mifamela heloka aminazy nareo raha nisy nanananareo alahelo raha isy nananareo de teneny tato atsoy Jesosy izy tsy mahavaly tsony zay zany tsy nalala tao anatin'ny vavaka nataona teny zay natao hoe eniny ve sa tsy eniny de nanaiky zay nytenenina ve izy sa tsy nanaiky. Efa nisy fotoana zay nanao olona ohatran'izany foana fa misy olona raha voateny hoe Jesosy de tonga de mijery eny amin'ny rindrina izy tsy henono zay de misy manontany teny manontany manao hoe pasteur de ahoany reny de ozy ty moa bolany ty moa azonay tamin'ny faraparany tony zay de andao vakina aminao nge ty mety avaly anazy indraindray za tsy miteny le rangahy io fa indraindray ny fiainantsika mihitsy obolana voalohany andin'ny faharoapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fahendrena miantso mafy eny ivelany manandratra ny feony eny ankahalalany izy nitory amin'izay fivoriny maro be mireondreony izy eo anoloan'ny vavahady sy ao an-tanàna ny ilazan'ny teniny hoe ry kely saina mandra-pahoviana ny tiavanareo ny fahadalàna sy falian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary ankahalan'ny adala ny fahadalàna miverena ianareo ao anao izy le andin'ny fahatelo amby roapolo fananarako indro ahitiko ao aminareo ny fanaiko ary ampahafantariko anareo ny teniko satria efa niantso fananday ianareo efa naninditra ny tanako fa tsy nitandrina fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy mety nanaiky ny anatra ianareo izaho kosa ime raha tonga ny fandrigananareo andatsa raha tonga ny mahatahotra anareo raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivodoza ary mifandrigananareo toy ny tadio ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifirina andin'ny fahavalo amby roapolo de vao iantso izy fa tsy hamaly aho de vao hitady afantatra izy fa tsy hitany aho satria nankahalala ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an Jehova tsy nekeny ny saina natolotro no tsiratsiraina avokoa ny anatro rehetra de inana ny vokatry ny alehany izy ka ho voko ny fiendreny fa ny morany kely saina hahafaty azy ary ny fiadanany adala ndringana azy fa izay mihaino akosa hitoetra tsy manana ya eny andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy de andro amin'ny marainy zay nazo mesazy fa maty le rangahy so andro amin'ny marainy zao vita zany momba azy mialanenina ihany no anjaranay araky ny remo zany de somary misotrotro foana izy tamin'ny androm-piainana de potika ny rainy de potika hatrany amin'ny tovany ray manontolo any de zay tsy afaka mamaritra fa ny tompony no afaka mamaha mahalala hoe aizy izy am'izao tsika amin'ny teny zao vita ihany ny ainana andritry 80 taona 50 taona fa ny aorinan'izay anjaran'ny tompo am'izay ny ambo izy izy nameny fotoana zany zasenao isafidy zay efa niresaka tetsika hoe ny safidy no antokana tsy hidiran'Andriamanitra mihitsy ny mampiavaka atsika amin'ny biby de ny fahafahatsika maninona safidy laza mihitsy Josoa fidionareo anio iza no Andriamanitra tomponareo de niarahana tamin'ny razanareo hatramin'izay ve saly Andriamanitra zay namorona atsika de Jehovah zany fidionareo anio zany fa zaho Josoa ny efa vitany any safidy de zao nambaran'i Josoa hoe fa raha izao sy ny ankona kosa de anompo an Jehovah zahay vitany azy ny safidy anjaratsika sisany misafidy am'izao androm-piainany zao niresakitsika hoe ranomandrak'izay raha lasy ranavavy za tsy mbola tany fa ny 30 taona 50 taona narary za raha 2 taona narary efa terina mafy ohatra nanala 100 taona zany ka raha ao anatina elo ao anatin'ny mandrak'izay zany tsy laitsy zany zay no anomanantsika foana ny zoma isaky ny tapabolana amin'ny fampiorenana sy fanavozana na iza ny eo tenako moa ny hoe voateny de zay telo mirahalahy reto no isafidy anatateraka an'izany dao iara-iasitsika ampianatra satria misy zavatra tena tsy haiko sy afienina aminareo zany ary misy zavatra koa mety tsy haiko loatra ny mampita azy fa fantatro fa izy mirahalahy reto ary fantatro ny fanamasina de manana ny kapasité afaka apita mihitsy manodidina ny atao hoe
fanamasina. Ny anjarako zany sisa mapebaka ao amin'ny farany. Ny olona koa rehefa manaiky tary amin'ny fanamasina dia mahalala fa tsy mahavita tena rery izy amin'ny fiainany, ary tsy misy olona koa milaza fa mahay zavatra izy rery dia afaka mahavita fiainany. Fa ny fiara-miasa amin'ny asa mpanompoana zany ny tena tsara indrindra. Tsisy tapitroatra amin'ny fahalalana fa tsy misy tsara ohatry ny famizaro. Ka ny angatahana amintsika raiso tsara ny taratasy stylo dia raiso noty mety tsy dia ohatrana le hoe miteny somary mafimafy na ohatr'izany fa mety teny malefaka matapataolana izy mirala reto dia raisina noty tsara mihitsy le zavatra raisina atorony zareo fa nazakory andray noty dia vita zay dia ho ataontsika pratika izy ao amin'ny 30 minutes farafarany eo. Zay no anaovantsika azy ny amin'ity andro anty dia noko fa tsy maintsy tsisy fiovana ny fiainantsika ny amin'ity andro anty dia mirary itsika mba samy andray hery avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ny amin'izao takare fanavozana sy fampirenana izao. Vavakitsika dia tonga dia andray azy hatrany Pasteur Eugène. Vavakitsika sotra betsaka Jesosy sambatra ery zay mbola manana rahala afaka mizara aminay sosiny tsara rehetra. Nino zay fa ho apetraka ao am-bavan'izy ireo ny teninao zay Jesosy tena mila ny fampahirezanao, tena mila ny zany zay Jesosy. Miangavy re tompo, miangavy mihitsy mampianaranay rao mieritreritra ny tenanay fo mahay izay indraindray ka misoratena amin'ny fiainana ho tapitroatra amin'ny fahalalana. Fa ianao nefa naneo tao an-danitra tao fa tsy misy olona ho tafity zany raha tsy mifameno na mifanampy amin'ny fiainana. Io zany Jesosy isy reto rahalahantsika reto iza rehefa mpanomponao reo pasteur reo Jesosy mitendrenao izy ary manana fahalalana tombony ary izy mihoatra noho izahay fa angataka aminao mihitsy zay ampetrao mbava mihitsy ny teninao ary isy lahatra ihany koa ary ny teninao mba hahafanay mahazo hery amin'ity zoma fanavozana sy fampiorenana ity. Sotra tompo mitenena ary araka ny fombanao dia rainay mandrak'izay ny anaranao masina. Amen. Izy no atao hoe pasteur mitsangana kely ianao Pasteur Eugène. Sy raintsika mitehaka Pasteur Eugène. Pasteur Iry moa fa fantatra re raha ty fefa eto izy rehefa alakamisy izy Pasteur Iry. Raintsika mitehaka foana ihany Pasteur Iry. Lakamisy Pasteur ny tena eto fa androany ray izy mba le fampianarana lazoma mba lakamisy dia mba isy fotoana hoentindray eto amin'ity toerana ity. Pasteur Eugène koa moa le ao amin'ny laingany devolo no andrenesantsika azy miaraka amin'ny jato ny riny dia nisy zavatra ny zarainy koa maly dia mba overneto dia Pasteur Iry le rehefa larobia ireny somazo toerana izy miralahy. Dia alohan'ny resan'izy miralahy nisy fotoana teto Pasteur Iry nisy tsipino ianao moa ny resaka an'izay. Nisy tsipino avy eto amintsika nianatra lakamisy dia tamin'izay re Pasteur Iry sy ny namany nianatra teo na mpianatra teo. Fa rehefa lasa hono le rangahy dia niresaka tamin'ny pasteur hoe zany ve ny fampianarana zarainareo rehefa lakamisy? Tena gaga hono le rangahy, nefa reny fotsiny nareo no manarika an'izany. Raha any aminay zany ozy izy tsy voavidim-boly reny, hitangorona ny olona mihitsy satria misy karazana fampianarana zay tena hoe tsika zany nanay mila mahay manararoatra hoe misy olona afaka mizara. Ka zao raha lasa raha nabavy dada sy neny tena raroatra raha mbola misy olona afaka mizara amintsika ny fahalalana tsara. Dia raisinoty mihitsy mbola nazava an'izay moa ny Pasteur Iry rehefa avy raha ohatra ka fandao tombontsika sao dia lasa amin'ny fotoana Pasteur Eugène anao avetrany ny fitenenany soratra. Mamerina fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay vao tafiaraka ny fotoana ohatran'izao fa matetika ngamba eo amin'ny radio eo ny ailonan'ny feo. Pasteur mitandrina any amin'ny FPVM Ambalanira any Ambomanambola dia Matsindray any Aloany tenako dia fifaliana ho any fampizara amintsika androany. Resaka fanamasina ho nyresahana androany, ny asan'ny fanamasina nyresahana tao anatin'ny fandarana ao maliny hoe aoka ho fen'ny fanamasina ianao. Dia zavatra manodidina ny fanamasina zany ny ho resahantsika androany. Ny tenin'Andriamanitra isotomantsika azy andraisantsika azy zany
dia araka ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko fahaenina dia ny andininy fahatelo ambinipolo. Eo zany tsika no manomboka. Jaona toko fahaenina dia ny andininy fahatelo ambinipolo. Rehefa eo atenatenany eo moa afaka fampizara ihany tsika raha misy zavatra manitikitika eto reto ray aman-dreny reto miaraka amin'ny tenako afaka mamaly azy fanontaniako mety mipetraka. Fa ny tsara mametraka fanontaniana ao anatin'ny fianarana fa tsy mety fotsiny dia kabary sy valiana. Ny fametrahana fanontaniana dia ahafantarana ihany koa hoe tena niaino sy nandray sika rehetra. Jaona toko fahaenina ny andininy fahatelo ambinipolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Jesosy amin'ny teny an'io teny eo, nofo tsy mahasoa na inona fa ny fanahy no mahavelona. Ary ny teny io izy izay nolazaiko taminareo dia inona izy izy? Inona tsara hoe ny teny mila raisina tsara zay ny teny izay lazain'i Jesosy dia fanahy sy fiainana. Rehefa miteny zany Jesosy na manomboka manokatra baiboly ianao dia manomboka misy inona? Misy fanahy an'i Jesosy miampitany aminao dia misy fiainana raisinao ao anatin'ilay izy. Anisan'ny mety zavatra manahirana ny tsy fahafantaran'ny olona ny asan'ny fanahy masina. Fa ohatra ny lasa fahazarana fotsiny hoe rehefa hanomboka amin'ny fotoana dia manao hira anankiray. Manao hira. Inona zao ny hira fiantsoana fanahy masina? Inona ny ainareo zao? Rehefa tao anatina fivoriana anankiray hono. Tena nisy ity fivoriana politika anankiray dia raikitra zany ny adihevitra sy ny korotana ny mafana be tao anatin'ilay izy tao. Misy tady famely totoandra tampotampoka teo nitsangana ny anankiray nitarikira rehefa naipanaza nanaraka daholo ny rehetra. Tampotra lira nitondra ny korotana. Fanontaniana mipetraka avy eo nidina ilay fanahy tamin'izay fotoan'izay sa tsy nidina ilay fanahy. Fa ny fanahy dia misy fiainana ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra. Irantsika ny lalina ny amin'izay araka ny voalazako teo dia ny hoe ny tsy fahafantaran'ny olona ny asan'ny fanahy masina na ny herin'ny fanahy masina dia anisan'ny hoe manahirana kely. Ny mpianatra Jesosy ireo tamin'ny fotoana rehefa nanaraka an'i Jesosy ny mpianatra nandritra ny 3 taona teo, teny ampandehanana teny hita ny mpianatra daholo. Zany hoe iny Lazarosy mitsangana dia mitsangana, mahita jambo mahiratra dia mahiratra, mahita mofo 5 sy hazan-drano 2 ampitomboana dia manenona tombo, marenina tenenina hoe maladia maheno. Nahita karazany zavatra be dia be mpianatra Jesosy fa tamin'ny fotoana anankiray izay nitenenan'i Jesosy hoe tsy maintsy handeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy indray ankanareo dia izay hitoerako ny toeranareo koa. Ahoana moa ny fieritreretanao raha ianao eo an-trantry ny dada sy neny miaraka eny foana dia andeha tampoka dada ho izy dada. Azonareo ilay izy tsy maintsy hoe taitra ianao ary mikorotana ny sainao satria tsy fantatrao izay alehan'ilay ray mpianakaviana dia ohatran'izay koa ny mpianatra. Mikorotana ny mpianatra hoe andeha ho aiza ary ity Jesosy ity. Fa any amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 4:20 any dia miteny mihitsy Jesosy hoe mahasoa anareo ny fialako. Azontsika jerena mahasoa anareo izy mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy handeha izy dia tsy ho avy ny mpananatra ho tonga aty aminareo. Zany hoe le fialan'i Jesosy ny ala tety iny zany na dia tao anatin'ny fisarahana azy na tao anatin'ny fahankiviana ary teo amin'ny mpianatra ny ialan'i Jesosy dia raha nandeha Jesosy dia naniraka inona? Fanahy masina. Dia hoy Jesosy hoe tsy hamelanareo kamboty fa ho ety aminareo
dia rehefa mijery nefa ianao hoe aiza ary zay Jesosy eo nefa tsy hamela anareo kamboty fa ho ety aminareo. Dia iza zany le ety amintsika? Iza le ety amintsika? Ny fanahy masina. Io zany ny rahan'i Jesosy hidina ety amintsika. Ilay ambaran'ny soratra masina hoe mpananatra, mpampahery, mpanoro lalana, mpitary-dalana, manazava ny saina. Tamin'ny fotoana izay tsy nahafantaran'ny mpianatra ny herin'ny fanahy masina dia nikorotana ny saina. Androany zany tia hitodika amintsika rehetra hoe fantatsika tsara ve ny herin'ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Fa raha fantatsika ny herin'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy tokony isy hoe zavatra ampikorotan-tsaina, zavatra ampifendrofendro, zavatra ankivy, satria ny fanahy masina dia Jesosy tenany mihitsy midina ety amintsika amin'ny alalan'ny fanahy. Hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Iza ozy ny teny? Teny zany Andriamanitra. Azontsika hatreo ny teny dia Andriamanitra. Ny soratra masina nyresantsika teny nefa dia hoe nofo tsy mahasoa ny fanahy mahavelona, fa ny teny rehetra izay nilazaiko taminareo dia inona ozy izy? Fanahy sy fiainana. Zany hoe raha vao manomboka misy tenin'Andriamanitra zany na mandre tenin'Andriamanitra zany ao aminao dia inona ny zavatra misy? Misy inona ao aminao? Misy fanahy dia misy fiainana. Satria ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra raha ny zanaka fanahy masina. Ny teny rehetra izay lazaina dia fanahy ary fiainana. Ny zavatra misy anefa dia izao. Ny karazana teny tenenina ety amin'izao tontolo izao na ety amin'ny fiainana iainantsika dia tsy voatery hoe tenin'i Jesosy daholo. Marina ve zany? Misy hoe tenin'ny dada sy neny teo an-trano zao. Mety hoe miteny rano tsy dada sy neny na manompo. Teny zany. Ao anatin'iny miteny iny dia misy fanahy manomboka miampita. Misy fanahy miampita ao anatin'ny teny ary izay mahatonga ny ozina fangarongaro ilay fampianarana. Izay mahatonga ny ozina, satria ny ozina matetika dia afatry ny maty. Izy zao ny tonga eto ka efa nanafatra ny maty na ny razambeny. Raha mbola taranako indray dia izao tandremo lesilisa mihinana voamadilo fa marikivy ireny. Izany ny atao hoe afatry ny maty. Teny notonon'ilay maty tany na ny afatry ny ray aman-dreny zany fanahy koa iny. Fanahy ny teny teny rehetra izay lazaina fanahy. Fa mety tsy ho fiainana izy fa mety fampitehana. Azontsika hatreo ve ao anatin'ireny afatry ny maty ireny? Ohatra zao miteny ny maty anankiray dadabe, zao lesy ity trano ity tsy azo amidy, fa raha misy mikasa fotsiny mivarotra an'ity dia potika ny fiainana. Dia nieritreritra ny taranaka anankiray tany ariana tany hoe ndao lesy ity amidy trano ity. Dia efa mipetraka nefa ilay teny. Iny teny iny dia fanahy. Ary na iodika vitsika na iodika vanana, ny fiainana iainantsika dia mipetraka ao anatin'ny tontolon'ny fanahy. Tontolon'ny fanahy. Ny zavatra rehetra iainantsika dia mipetraka ao anatin'ny tontolon'ny fanahy. Izany no mahatonga ny fiainan'ny olona mipotika sy mihelevona vokatry ilay ozina. Mety tsy ozina ilay izy fa afatra. Afatry ny maty. Afatry ireo ray aman-dreny. Orankizy mifankatiava-tsara nareo, izany zao tsara. Orankizy tsika fady an'izao. Iza zao ny efa fady taloha? Antsangano ny tanana hoe efa fady zavatra. Efa fady taloha fa tsy izao ohatranay zao fady be dia be taloha. Fady tongolo gasy, fady voasary makirana, be dia be ny fady. Fady tongolo sy ny sisa. Fa nisy afatry ny maty tao. Ary ny zavatra anankiray, ity ny tena zavatra mila jerena sy dinia.
hitanareo reny karazana ody ny resahako. Ny zavatra anankiray tsy mivadika ody raha tsy nisy teniny tenenina tao. No firaina vava ohatsy izy ny filazantsika azy. Raha samy misy rano mangatsika iray tavoahangy zao, eto oviva, eto rano tamin'ny pompy, eto rano nalaina tamin'ny doany, dia iza ny azo sotroina? Rano tany amin'ny pompy azo sotroina, ny oviva azo sotroina, ary le rano tany amin'ny doany azo sa tsy azo? Fa maninona ny tsy azo sotroina? Satria maninona? Ny zavatra anankiray tsy mivadika ody io raha tsy nisy fira vava tao. Raha vao tsy nitenenina, raha samy misy voanjobory eto zao misy voanjobory anankitelo, eto misy anankitelo, fa io voanjobory io lasa ody io rehefa tenenin'le olona mamira vava. Satria maninona? Ny teny dia misy fanahy, mipita. Dia any amin'ireny ambanivohitra ireny zao zao avy ny zavatra alaina. Fa raha ianao maka tsy ody le izy fa rehefa izy maka dia ody le izy. Satria maninona? Tononony amin'ny vavany le izy. Dia le fanahy ao anatiny, le fanahy ao anatin'le olona mipita makao amin'le zavatra, dia lasa mivadika inona io? Vadika ody io. Ohatra izy maka fanaovana fonoka zao, zany ny tantarain'ny olona. Fanaovana fonoka zao maka hoe fasy mandry, mahalala an'izany ve nareo? Fasika mandry eny amoron-drano ireny, dia maka hazo pasina ny filazany azy. Hitanareo misy olona avy mandevona, dia alainy le vatapaty iny dia ampiarahany amin'io. Dia raha ianao zao maka an'izany tsy ody io, ary raha apetraka eo am-baravarana io taitra ny olona. Fa amin'ny fotoana anankiray zany le olona le mpamira vava na le dadarabe manomboka miteny, dia tsitsihany eo io, dia lasa mivadika inona le izy? Vadika ody io. Zay le hoe teny mira fanahy. Zany ny aty amin'ny fiainana aty amin'izao tontolo izao. Io anefany mila karazana niveau spirituel na fanahy ambonimbony kokoa indray, mandevina an'io, zay io vao maty. Azontsika raha ohatra zany io karaha misy ody anankiray firan'olona vava, dia lasa ody iny. Dia io tsy levina mihitsy raha tsy misy olona anankiray indray mpiandry amin'ny anaran'i Jesosy, miasa ny devoly, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ity zavatra ity, dia tonga dia levina iny. Satria fanahy ambonin'le teo no mibaiko an'le izy indray, dia levina ny herin'iny zavatra iny. Fa eto ny tenin'i Jesosy dia milaza hoe ny teniny rehetra izay lazaiko anareo izy dia iny fanahy sy fiainana. Manomboka eto zany tsika, raha te hitoetra ao anatintsika izany fanahy masina izany, dia misy mila teny aloha, tenin'Andriamanitra. Satria ny teniny dia Andriamanitra. Mila n'ilay teny zany mitoetra ao anatintsika ao. Ary raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina, tsy misy zavatra ary. Jerevy tsara mihitsy hoe fony vao noforonina ny tany, zany hoe ny globe terrestre moa zany, foana sady tsy misy endrika ny tany tany am-piandohana. Fa nanomboka nandefa ny fanahiny aloha Andriamanitra, nandeha fanahy masina, dia nanomboka ny teny amin'izay Andriamanitra, misy iny mazava. Misy sa tsy misy? Misy. Ilay fanahy Andriamanitra direkta mihitsy zany, ilay fanahin'Andriamanitra nakao miampy an'le teny, izay ten'Andriamanitra sady tena fanahin'Andriamanitra, nanomboka nisy zavatra miforona teo. Dia izao ny zavatra niresahanay omaly tao amin'ny radiony hoe ny olona anankiray mila fenon'ny fanahy masina izy. Fenon'ny fanahy masina samy hafa ny hoe na ny rain'ny fanahy masina sy ny hoe fenon'ny fanahy masina.
ny hoe nandray ny fanahy masina dia Jesosy ny teny hoe raiso ny fanahy masina na elikiza velanareo dia ahoana izy ho voavelo zany mijanona teo amin'ny famelan-keloka. Fa nisy fotoana ary Petera tsy nanam-bola dia nangataka tany amin'i Jesosy hoe mba meo vola, dia hoe sokafo ny vavan'ny trondro, fa ao anatin'ny vavan'ny trondro ny ahitanao vola dia aloha avoa tsy anjaranao. Zany hoe na dia teo ary Jesosy tsisy nahory azy, fa nisy zavatra tsy vitany ary fahefana tsy nananany, fa nanomboka tamin'ny fotoana izay nirotsahan'ny fanahy masina, manomboka amin'izay tsika, nanomboka tamin'ny fotoana izay nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra Jesosy rehefa mivory tamin'ny andro Pentekosta, dia nanomboka nahazo hery amin'izay ilay mpianatra ary nanao zavatra mihoatra noho izay nataon'i Jesosy. Izay no nahatonga an'i Jesosy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Midika hoe satria izao mankany amin'ny ray dia izao anao asa lehibe noho ny nataoko ianao, satria aho mankany amin'ny ray dia maninona mandatsaka n'ilay fanahy masina. Ary rehefa nanomboka nilatraka ilay fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta dia nanomboka niseho amin'izay ilay tena fahefana sy ilay hery tao anatin'ny mpianatra Jesosy. Nisy an'izany hoe nialoko ry Petera fotsiny, olona marary mandalo fotsiny Petera, dia lalovan'ny nialoka fotsiny dia maninona sitrana. Hatramin'izay mpianatra mivavaka, tsisy zavatra mitranga fa mandeha ny mbola miteny ary izy hoe nandroaka demonita amin'ny anaranao zay fa tsy afaka ireny. Mbola nisy zavatra tsy vita amin'ny mpianatra, fa rehefa nanomboka nidina amin'izay ilay fanahy masina, ilay fanahy masin'Andriamanitra io nisy zavatra goavana niseho izay fahefana hafa mihitsy teo amin'ny mpianatra Jesosy. Ary rehefa mivavaka ny apôstôly tamin'izany fotoana izany dia niovitrovotra ozy izy ny soratra masina ny trano. Iza no mahavita an'izany? Ny olona manana ny fanahy masina no mahavita an'izany. Fa ny mpianatra ozy izy dia feno ny fanahy masina. Eo zany hoe feno ny fanahy masina. Le fanahy masina zany tsy raisina fotsiny hoe raisiko ilay fanahy masina, dia avy eo vadika tsy dia manota ny ray dia mandeha makatsy dia misy zavatra tsy normal na verimberina. Ny vahoakan'Andriamanitra zao tamin'izany fotoana izany ny atao hoe nandray ny fanahy masina dia izao. Rehefa nanomboka ny toriteny Petera tamin'izany fotoana izany dia olona 3,000 personnes voatsindrona tao ambony dia mibebaka. Zany hoe asan'ny fanahy masina zany mabebaka, fa iny olona mibebaka iny possible miverin-dalana avy eo, satria tsy feno an'ilay fanahy masina ary tsy nitoetra tao anatin'ilay fanahy masina. Androany zany tsika raha ho avy dia andro Pentekosta mila feno an'izany fanahy masina zany. Araka ny voalaza tamin'ny teny izay nifampizarantsika teo dia hoe ny teny rehetra izay lazaiko anareo ny Jesosy dia fanahy sy fiainana. Ao amin'ny fanahy masina misy fiainana. Izany fiainana izany dia izao fahavelomana ny dikan'izany. Any amin'ny epistily any amin'ny Romanina 9:1-12 misy an'izao teny izao hoe raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty izy no mitoetra ao anatinareo, dia izany fanahy izany indray anangana izay rehetra efa maty amelona ny tenanareo mety maty amin'ny alalan'izany fanahy izany. Romanina 8:11. Ny fanahy masina zany ry havana dia mamelona io, fa mila feno an'ilay fanahy masina isika rehetra. Fa raha mbola misy party tsy feno ao dia maninona mikobana. Zany no mahatonga ny olona, anisan'ny mahatonga ny olona ny hoe mandray ny fanahy masina izy fa mbola matetika mbola manota ihany, mbola somary mikizitina ihany, indraindray ary tafalantsaka anaty fijangatsangana satria maninona tsy feno an'ilay fanahy masina. Ny atao hoe olona feno ny fanahy masina tsisy toerana hafa intsony any anatiny any ankoatra ny fanahy masin'Andriamanitra.
dia ozy ny apôstôly Paoly hoe tsy izao tsony ny velona fa izao izy ny velona Kristy ny velona ao anatiko. Rehefa Kristy zany ny velona ao anatin'ny olona anankiray mitoetra ao anatiny mameno ny fiainany dia ny apôstôly Paoly ihany no teny an'izany hoe ary amin'izao sisy izao aoka tsisy hanahirana intsony fa izao mitondra ny mariko Jesosy Kristy voatomboka eo amin'ny tenako. Androany zany mila tena hoe feno ny fanahy masina sika rehetra, tena hoe feno ny fanahy masina. Zany no mahatonga ny hoe olona feno ny fanahy masina no mametra tanana. Fa raha mbola tsy feno ny fanahy masina tsara fa mbola misy toerana banga, ahoana ny ahafantarana fa tsy feno ny fanahy masina tsara? Ahoana moa izy le oabolan'izay alady mivavaka alatsinainy maninana? Ahoana tsara alady mivavaka alatsinainy fa ny olona feno ny fanahy masina zany araka ny tenin'i Jesosy dia hoe tsy mahay manota intsony, tsy mahay. Antsangano ny tanana izay mahay teny koreanina hoe iza mahay teny koreanina sisy teny japonais sisy ohatran'izany ny olona feno ny fanahy masina tsy mahay manota intsony, ohatran'ny hoe tsy mahay teny koreanina, tsy hainy zany, tsy fantany zany. Fa raha mbola fantany le izy dia mbola misy fanahy anankiroa miady sy mifandrivotra ao anatiny ato dia zany ny resahanay maly hoe fa maninona pasteur aho no misy olona misy an'izao zavatra zao tsy te hangalatra izy kanefa maninona lasa nangalatra tampoka ihany, dia rehefa avy nangalatra izy dia maninona manenina indray hoay Jesosy za koa ty dia nangalatra tampotampoka eo anatin'ny tokantrano ao, raikitra ny adevitra ao anatin'ny tokantrano vo felaka ny tamaina tampoka le zazakely hoay Jesosy naninona koa nanao an'ity le fo. Misy olona tsy te hijangajanga fa mandeha ny an-dalana eny dia miaina tena hoe kristianina ray aman-dreny, tena hoe miaina fiainana fa amin'ny fotoana izy tafalatsaka ihany ao anatin'ny fijangajangana tampoka, vita le izy dia maninona manenina. Romanina 7:7 sy 20 nareo mamakimafy amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola tsy tena feno ny fanahy fa mbola misy zavatra hafa ao anatiny ao. Iny le mila potehana androany hidiran'ilay fanahy masina ary ho feno ny fanahy masina ianao. Romanina 7:7 sy 20 miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra. Nahita ve? Amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika miaraka tsara hoe alao ry ampiko nareo alao ampiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Amen. Indraindray zany misy zavatra tsy sitrako ao mihitsy no manao azy, zany tsy hanao an'ity, zany tsy hanao an'ity kanefa atao tampoka ihany le izy misy an'izany te hanafaka anao Jesosy androany. Misy zavatra tsy sitraky ny fonao fa ataonao tampoka le izy dia avy eo anao maninona hoe naninona koa Jesosy no nanao an'iny, dia mifony ianao dia mibebaka indray aloha dia afaka rotokom-bolana dia miverina indray le izy ataontsika dia Jesosy naninona koa ry any tafalatsaka tamin'ny mifona Jesosy dia rehefa avy mifona Jesosy dia maninona miverina manao indray. Dia iza hono no manao an'le izy ny ota izay mitoetra ato anatiko. Ao anatintsika ao zany ry hava-malala ao amin'ny tompo misy ota ao, misy faka mangidy ao,
ny fomba hidirany zavatra ohatran'ireny dia amin'ny alalan'ny vavadi-tsaina. Ny atao hoe vavadi-tsaina, na vavadi-tsaina, maso orona koa vavadi-tsaina, sofina, vava, ny tanana mandray. Amin'ny alalan'io ny hidiran'io fanahy io, amin'ny alalan'ny zavatra enona. Ny olona anankiray rehefa zatra mihaino tantara amin'ny radio Don Bosco, la kolosy-paty misasa-kanina, zay lohatenin'ilay izy, dia mihaino daholo, mihaino ny rahitrano, la kolosy-paty misasa-kanina, dia mampatahotra be ilay tantara, miafina ao ambadika leny ao, ajanao izany tantara izany fa mampatahotra. Amin'ny voalohany ilay izy mampatahotra, fa amin'ny faharoa te hiain'ny tohany ianao, marina ve zany? Hoe nanahoana ny efaran'ilay izy? Ianao vao manomboka liana fotsiny hoe manahoana ny tohany, efa mahazo faka kely ao anatinao zay ilay fanahy. Tamin'ny alalan'ny teny izay lazaintsika teo hoe ny teny mira fanahy. Amin'ny alalan'ny teny renesy ny sofiny izay dia manomboka eo ilay olona dia te handrehan'ilay tantara foana, ahoana indray ny tohany, mampitaitaina, maty any ve rabeza, ohatra azakanto raha misy rabeza, maty any ve izy, nanahoana ny fiafaran'ny tantara. Manomboka liana ianao satria ilay fanahy manomboka lalipaka ao anatinao, manomboka mahazo toerana. Dia amin'ny fotoana ianao matahotra, amin'ny fotoana ianao ohatran'ny dreradraraka, ny fanahinao mihitsy ny reraka dia kivy dia matahotra ianao, satria ilay fanahy tahotra efa nanomboka niditra tao anatinao tamin'ny alalan'ny sofina. Alaivina saratrizay ny zanak'izy ohatran'izao 9 taona anaovana asa, fa mivavaka izany tsy mitsahatra, teny ratsy fa araraka, ahoana ary ty iasana fa miteny ratsy ihany, iasana fa miteny ratsy ihany. Fa ny zavatra nahatonga an'ilay izy dia izao, dada sy neny ao an-trano miteny ratsy. Ny teny rehetra izay lazaina zany dia fanahy, dia fiainana. Iny zany lasa fiainan'ilay zaza iny, manomboka miteny ratsy dia mitsofoka ny anatin'ilay fanahy, na dia tsy nanaika ary izy fa mitsofoka fotsiny. Zany no maharatsy ny hoe manatrika fotoana fanompo-tsampy anankiray ny olona. Antsangano tanina izay efa nanatrika hoe tsy mahamenatra, izay zao taloha nanatrika. Tsy mbola nanao ianao fa nanatrika fotsiny. Tsy nandray anjara amin'ny vantana ianao fa nanatrika fotsiny. Fa ao anatin'iny misy fanahy miampita ao anatiny ao, tamin'ny alalan'ny teny izay rehenao teo. Miampita ilay izy dia mitsofoka ny anaty any, amin'ny fotoana anankiray hivoaka iny, ary zava-doza ny efarany, fa mila tapahana sy potehana ireny, mila hibebahana ilay zavatra. Izay no mahatonga an'ilay hoe raha hiaiky ny elony sy ny eloko ny razana izy dia mamindra fo Andriamanitra. Ny dikan'ilay hoe miaiky ny eloko ny razana dia izao, Andriamanitra tena tsy mankasitraka nataon'ilay razanay taloha, tsy ankasitrahako fa mifona Jesosy raha taranaka izany olona izany, tena tsy ankasitrahako. Fa raha ianao izany manana fierté hoe zay moa izany dia taranaka ranona, zay izao tsy lanin'ny voay, misy an'izany zay any amin'ny fisakana tsy lanin'ny mamba, misy an'izao zay tsy lanin'ny voay, zay indray olona ohatran'izao. Fa miteny ianao fa mandeha midina mitsotsorika amin'ny lalan'ny fahampitehana izany. Fa ny teny rehetra izay lazaina sy renesina dia fanahy sy fiainana. Dia ohatsy izy ny voalazan'ny Jakoba, Jakoba 3 ny 9. Jakoba 3 ny 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 3 ny 9. Fa tsy misy olona mahafolaka lela, zava-dratsy tsy mana-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Amen.
tsy misy olona mahafolaka ny lela fa ny tenenina ao dia hoe voafolaka avokoa ny biby rehetra na alika na saka azo dresena daholo mipetraka dia mipetraka mitsangana dia mitsangana elefanta bibilava folahana daholo zany voafolaka fa tsy misy olona hono maninona mahafolaka ny lela olona ny tenenina eto tsy misy olona mahafolaka ny lela fa ny fanahy masina tompoko mahafolaka ny lela zay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay minony anarany androany zany ianao raha tsy mety folaka ny lelanao dia mila mandray ny fanahy masina mihitsy ianao amolaka azy fa ny lela ozy izy dia feno inona ody mahafaty zay le mahatonga n'le zavatra firaina vava tenenina dia lasa mivadika ody ny teny manindrona olona dia mahafaty olona amin'ny dika teny amboniny izy dia hoe feno pozina mahafaty androany zany aoka ho feno ny fanahy masina ianao farakaraka ny habean'ny ao am-po no hitenenany vava ka rehefa ny fanahy masina ny betsaka ao anatinao na ao am-ponao dia ozy ny soratra masina hoe aoka ho mamsira ny teninareo manomboka mandray zany ianao manomboka liana tenin'Andriamanitra ianao ny olona zany rehefa manomboka liana ohatra trika zao ohatra nareo manomboka liana te hianatra soratra masina te hiaino tenin'Andriamanitra efa manomboka misy antenninao zany dia ny fanahy masina fa misy olona rehefa mandeha film amin'ny tele eo dia inona ny tiany eo zakisany oy aza vonoina aloha io misy azany ay Jean-Claude Van Damme aza vonoina aloha fa tiako vao manomboka hoe tiako efa misy fanahaliana ady ao anatinao famonomono olona fa manomboka ianao zany amin'ny fotoana anankiray liana amin'ny tenin'Andriamanitra liana amin'ny zavatra anankiray dia zao efa azo heverina fa misy pourcentage hoe efa misy fanahy masina atao anatiko ato na dia tsy complet ary fa amin'izao andro pentecoste zao dia zao ataovy izay ahafeno ny fanahy masina ao anatintsika ao zany hoe tsy hoe ampahany kely ino zany fanahy masina dia ato mbola misy lolo-po kely lolo-po mbola misy zavatra hafahafa ao anaty ao fa amin'ny fotoana tsy maintsy mipoaka dia mirefitra fa rehefa feno ny fanahy masina ny olona anankiray indrindrandrindra ny mpiandry mametra tanana dia zao tonga dia sitrana satria ny voalaza teo fa raha ny fanahy izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty mitoetra ao anatin'ny olona anankiray dia zany fanahy zany hamelona izay efa maty ny sela rehetra izay maty anatin'ny olona any zany amin'ny alalan'ilay fanahy masina rehefa feno ny fanahy masina izy dia maninona velona zay na tonga ny Lazarosy tao anatin'ny fasana rehefa niteny Jesosy hoe ry Lazarosy ahoana izy ahoana ny tenenin' Jesosy ry Lazarosy mivoa ny tenin' Jesosy dia feno fahefana sady fanahy ary ny fanahy avy amin'ny tenin' Jesosy iny tonga dia lasa tao amin'ny Lazarosy efa décomposé ny filaza azy na hoe efa lono nofon'ny Lazarosy efa trano tsy nasiana formole dia naninona avy eo izy velona sa tsy velona satria le herin'le fanahy herin'le teny tao anatin'le fanahy nitsofoka tao zany ny herin'ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina mamelona zay efa maty rehefa manao asan'Andriamanitra ny mpiandry tena ataovy izay hafeno anao ny fanahy masina fa rehefa feno ny fanahy masina ianao ka na olona inona aretina mahazo azy vao mipetraka fotsiny ny tananao dia le hery avy ao anatinao amin'ny alalan'ilay fanahy izay mirotsaka izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra midina ao anatin'ilay olona metrahan-tanana dia inona zavatra miseho sitrana ilay olona fa raha vao mbola somary sadasada dia ozy mihitsy ny apôstôly Paoly ny teny an'izany hoe aza malaky maninona ao izy aza malaky mametra tanana
zaho toetra aloha ny fanahy anatinao fa raha mametra tanana kanefa ohatrany tsy dia metimety loatra sao ty fanahy hafahafa mitsofoka ao anatin'ilay olona izay ametrahany tanana kanefa hoy Jesosy hoe miasa aho na dia nonony amin'ny anarako aho nonony amin'ny finoan'ilay olona dia miasa Andriamanitra fa tsy nonony amintsika fa raha nonony amin'ny finoan'ilay olona sy nonony fahamasinanao sy ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatinao vao mipetraka ny tanana dia maneno sitra ary ny zavatra rehetra dia mandray fanahy avokoa ny rano izao mandray fanahy zay ny fanontaniako tany am-piandohana hoe raha misy rano anao kitelo eto rano tany amin'ny doany oviva rano mangatsiaka mitovy ihany ny lokony fa maninona ty misy ody misy fanahy zazavavin-drano ny rano zany mandray fanahy fa mila hery ambonimboniny kokoa manapotika azy zay mahatonga antsika manamasina rano dia mivadika rano Jesosy iny dia rehefa sotronin'ny olona satria efa fenon'ny fanahy masina ilay izy rano Jesosy dia maninona ilay olona misotro sitra indray andro ary ny anahy tômôbilina ny sofy nandritra fotoana ela ny sofy rano Jesosy narotsako tao anaty radiatera fa nanomboka ny nandrotsahako anazy iny sitrana daholo soin de culasy mievaheva tômôbilina tsy fantatra hoe maninona sitrana tapitra misy dia zay ny amaranako azy raisy ny fanahy masina dia aoka ianao feno ny fanahy masina dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia apasiko ato indray aloha ny pifiasa asitsika hira kely anankiray ry aloha fanahy masina ry fanahy masina ao ambony eraky Jesosy tompo izahay aty dia mila vonjy afanao atanjano ao ambony iraky Jesosy tompo izahay aty dia mila vonjy afanao atanjano ry fanahy masina mikina anafana ampaherizany volazolazo pautara ovonjey salve fampanapatsika rehetra mianarany Jesosy bay zao andro soma zao somary mahafinaritra tsy lakamabary pastera José sy teneniko teo sy ray aman-dreny koa ny andro anaty tao ambany lavarangana tao indray andro lakamisy le mazavainy teo za isaka ny lakamisy ariva no mampianatra soratra masina eto mampianatra baiboly dia misy fiangonana avy any amin'ny fiangonana Rahavavy Betabe manatrika eo atazana endriky olona mpanatrika isanandro koa tongefa dia mahafinaritra be fa niandrasana teo ambany lavarangana teo dia lenitenen'ny pastera José anay teo no miteneny ana hoe mahavariana farany aminay zany ozy izy tsy omby fiangonana fa tsy maninona zany fa mety foana fa misy fiangonana Betabe manaraka atsika dia mahafinaritra be zany resaka fanahy masina tsika zao androany resaka fanahy masina za tsy mivoaka tanaty baiboly ataon'ny fanala hidin'ny fiainana ato zay na tonga amin'ny Paoly ny teny rahalahako Saranabavy any amin'ny asany apôstôly 7:10-11 zany ho an'ny mpanaraka anay eto efa mafatapataka zany hoe toe-panahin'ny kristianina tao Bery dia tsara ny tany Tesalonika satria izy ireo izy nazoto mandray ny teny tamin'ny zotom-potoko ary nandinika ny soratra masina isanandro averikinjata nianatra soratra masina isanandro reo na marina ozy izy zay voalaza na tsy marina ny anazy zavatra ampianariko aloha voalohany indrindra tsy maintsy iainako aloha
lasa mampimede raha ohatra za mpianatra nareto nefa ny zavatra zaraka tsy hainako akory dia lasa mitovy amin'ny iny zany fa tsy teny an'izay fa tsy manino mianatra soratra masintsika fanamasina. Za mampirisika anareo mamaky baiboly isan'andro. Mamaky baiboly raha ho anahy za manokana tsy ampy zany isan'andro zany fa za mianatra baiboly isan'andro mifanamasina mampianatra anazy zany fa tsy misy olona mampianatra anahy ty baiboly ty. Marina ny resahako anareo, nisy fotoana Jesosy mampianatra anahy amin'ny nofy. Izay no lazaiko aminareo. Resaka fanamasina tany amin'ny fanekena taloha, misy mifanekena taloha, misy mifanekena vaovao. Ny fanamasina efa nisy hatramin'izay. Niara-niasa tamin'Andriamanitra foana amin'ny fanamasina. Zay na tonga anazy ny teny any amin'ny Genesis 1:5 andeha isika morona olona akatsika araka ny herintsika. Tsy izy akory resahan'Andriamanitra io fa amin'ny fanamasina. Andeha tsika morona olona tahaka antsika araka ny herintsika. Andriamanitra zany miara-miasa foana amin'ny fanamasina. Ny teny ny pasteur Eugène teo ny Genesis 1:1-2 hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ainareo ny toy Jaona 1:2 reny vakinareo. Jaona 1:2 tamin'ny voalohany teny ary teny tamin'ny teny dia Andriamanitra fa tindray Genesis 1:2 mitovy ihany reo. Avy any amin'Andriamanitra izy dia mipasena nakany amin'ny Jesosy. Izay dikany Jaona 1:2 iny raha tsy fantatrareo. Andriamanitra namorona dia mena ny Jesosy ny fahefana rehetrarehetra dia izay na tonga Jesosy ny teny any amin'ny Jaona 1:2 tamin'ny voalohany teny sy ny teny tonga nofo. Jesosy tonga nofo zany ary nonona tamintsika dia izay nandray an'i Jesosy ny mena hery tonga zanak'Andriamanitra. Izay mandray an'i Jesosy mena ny fanamasina tonga zanak'Andriamanitra sy ny sisa fa Genesis 1:2 ny 1:2 dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Azonareo ve izy? Andriamanitra zany namorona ny lanitra sy ny tany. Dia ozy izy niteneniny hoe ary ny tany ozy izy dia tsy nisy endrika sady foana. Azonareo tsara? Tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina. Azonareo tsara zany e? Zany sady tsy nisy endrika amin'ny foana zany mbola ratsy. Tsy misy laivana anazy sady tsy misy endrika amin'ny foana. Ary ny fanahan'Andriamanitra io le fanamasina io. Ny fanamasin'Andriamanitra ozy izy nanomba tambony rano. Mbola tsy nisy tany nipotra teo raha manaraka baiboly tsara nareo. Mbola rakotra ranomasina ny tany. Azonareo tsara? Dia miteny amin'izay Andriamanitra avy any an-danitra hoe misia amin'ny 1:7. Misia mazava dia nisy ny mazava. Misia an'izao misy vorona. Aoka ny ranomasina moka zava-mananaina araka ny karazany avy. Aoka ny tany amoka an'izao sy ny sisa. Miteny Andriamanitra dia le fanahy masina no mampisy anazy. Azonareo tsara ve izy? Satria ny fanahan'Andriamanitra le fanahy masina an'Andriamanitra iny nanomba tambony rano. Natao hoe manomba dia namono niaro tahaka amin'ny fanombany renako ny zanany eo ambany elana. Azonareo tsara ve le asan'ny fanahy masina aloha? Izany hoe fanahy masina zany miara-miasa amin'Andriamanitra. Ka ny fiainanao zany raha vao tsy misy fanahy masina, na inona ataonao fa tsy misy fanahy masina mitarika ianao dia tsy maintsy miefara ny fahampiriana. Anambady ianao raha vao tsy fanahy masina no mitary-dalana anao ity mivadanao dia midona amin'ny poto ianao rehefa orindrina. Rehefa tsy fanahy masina miteny aminao hoe ity ny asa tokony ataonao. Be da be ny olona ny problème antsika mantsy dia le tonga dia ny amany olana. Manana olana inona ny vahaolana dia vahaolana omeny mpanompon'Andriamanitra na pasteur dia hoe ty izao mandeha ohatra hoe sahirana mpivelomana ny olona. Dia atory le olona hoe mandana fa mivarotra ohatra zany ohatra hoe mivarotra friperie izao mandeha. Ny olona rehetrarehetra manao ianao reriny tsy mahazo. Ny olona rehetrarehetra nanao nety daholo fa ny anao tsy nanety mihitsy satria naninona tsy nitarihan'ny fanahy masina ianao. Ny olona nitarihan'ny fanahy masina nanao an'ny friperie fa nanao ianao teny ny olona malafika balina firiny ianao tsy nety lafo mihitsy. Vokatry ny tsy fitarihan'ny fanahy masina anao zay. Zay zany ny hitako lesika ao antsika mihitsy. Tsy le vahaolana aloha mitanjona voalohany indrindra fa hoe ahoana nahazahoanao le fanahy masina. Jerevy tsara. Fa na Jesosy Kristy ary mbola niandry nitary-dalan'ny fanahy masina nanao mission. Jesosy tsy nanao mission zany raha tsy nataony Jaona Batista.
jerevy tsara ny Matteo toko 7 dia vakio manomboka any amin'ny 5:20 aseseo any tsy mamaky baiboly tsika andao fa mamaky mieny fotsinareo fa raha vao mamaky baiboly tsika ady valy ty vovita ty mantsy raha tena fakafakainy ty ampianariko anareo tsy vita fakafaka fa tsy maintsy fitinina ao anaty 45 minitra arakaraka izay anantsika anazy rehefa natao batisa Jesosy zay tsy nanaiky mity Jaune nanao batisa anazy jerevy tsara fa Jesosy nisisika hoe ekeo ihany aloha mba hatateraka ny fahamarinana rehetra any amin'ny Matteo misy an'izany Matteo toko 7 dia vakeo manomboka ny 6:7-8 dia any nareo mamaky anazy hatramin'ny farany Matteo toko 7 dia asiseo tsy manina toko 14 zay avanomboka azahoanao anazy tsy nanaiky nanao batisa anazy Jaune hoe zavy nanao batisa anao fa tokony anao nanao batisa anazy dia izy Jesosy ekeo ihany aloha tanteraka ny fahamarinana rehetra lava be raha zavaika anareo inona ny fahamarinana rehetra mbola tsy hainy za fa manaraka rehefa meontsika mbola azavainy zany dia nanaiky nanao batisa ihany Jaune nampanao batisa rehefa vita ny batisany Jaune dia nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina niendrika voromalala tsy voromalala niedina teo fa fanahy masina miendrika voromailala azonareo tsara tamin'ny androny mpianatra 20 zao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia miendrika lela hafa tsy afo le izy fa miendrika lela hafa azonareo tsara reo rehetrarehetra reo niza zany anomboka anao mission anomboka anao zavatra dia tsy maintsy miandro ny fanahy masina aloha reo vao tsy fanahy masina mihitsy zany no mitarika anao aloha dia tsy maintsy fahampehanao ary ny tena loza indrindra dia zao tsy ahitany lanitra zany ianao amboary ny fosiny saina fa tsy ahitany lanitra zany ianao fa tsy maintsy mielo indray andro satria tsy tarihan'ny fanahan'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra ary zanaka no mpandova maray lovan'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ahoana moa maray lovan'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina nefa tsika tsy manana ny fanahy masina azonareo tsara velisa tany amin'ny fanekena taloha zay tiako zavaina aminareo mbola vitsy ny olona nanana zany fanahy masina zany ny fiantsoana amin'ny fanahy masina tany amin'ny fanekena taloha dia fanahan'Andriamanitra na fanahan'i Jehova azonareo tsara fanahan'Andriamanitra na fanahan'i Jehova ny jentilisa tsy mandray an'izany fanahy masina zany tsika eny mahazo tombony tsika zao ty amin'ny andro farany inareo ve le andro farany hainareo le andro farany sa tsy hainareo tsisy mamaly tsy may zany Joela toko 7:1 ary amin'izany ny andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra amin'izany ozy izy mbola fanontaniana be zany amin'izany inona zany amin'izany zany azonareo tsara ve Joela ny naminany an'izany ary amin'izany nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra fa tany amin'ny fanekena taloha mantsy dia tsy misy mandray an'izany fanahy masina zany aloha ny jentilisa natao hoe jentilisa dia hafa firenena rehefa tsy firenena Israely rehefa tsy le firenena fidin'Andriamanitra ianao dia efa tsy manana fanahy masina zany ary reo firenena fidin'Andriamanitra reo ara tsy ny rehetrarehetra ny nandray ny fanahy masina tany amin'ny fanekena taloha fa vitsivitsy ihany na ianao mpaminany na ianao mpanjaka na ianao mpisorona na ianao mpitsara reo ihany mandray fanahy masina satria miandro ny fitarihan'io fanahy masina io fa ny vahoaka rehetrarehetra tsy ny fanahy masina no mitarika azy fa ny lalàn'i Mosesy zay tsy tarihan'io lalàn'i Mosesy io zany ka tsy manaraka anio anao dia efa koto mivery ihany koa dia reto mpitondro reto mpisorona sy mpisorona be sy ny sisa zay fenon'ny fanahy masina no manoro ny olona mitary-dalana anazy amin'izay rehetra tokony atao satria izay no asan'ny fanahy masina azonareo tsara azonareo sa tsy azonareo izy mazava tsara zany ny tany amin'ny fanekena taloha tarihany lalàna ny olona Andriamanitra nefany izy namorona ny olombelona rehetrarehetra nanana programa Andriamanitra hatrany am-boalohany tsy ny zanak'Israely amin'ny novonjena fa ny olombelona rehetra izay natonga ny joelana aminany hoe ary any amin'izany ny andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra fanahy masina io jerevy tsara ny fanoratana amin'ny fanahy masina fa miatomboka amin'ny renitsoratra namaky ny salamo voalohany pasteur José Alain teo manomboka salamo voalohany eny 9 ka hatramin'ny 4 amin'ny farany izy io dia jerevy tsara fa misy hoe ratsy fanahy sy ny tsara fanahy efa zanatsoratra nanoratana azy samy hafa zany
azonareo tsara rehefa voay farentsoatra izy fanamasina zay ny anarany dia reto firenena Israely reto no fidian'Andriamanitra no tamin'izany fotoana izany fa Andriamanitra nanana programa hoe amin'ny andro farany any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany vao ahitanao izany. Asan'ny apôstôly toko faharoa azafady. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny 770. Tsy mamaky baiboly mitsika ho androany. Manjary lany andro fotsiny amin'izany atsika fa mba mamaky baiboly any an-trano indray mandeha isan-taona ary rehefa izay tianareo. Isan'andro izy nareo nanao fanekena tamin'ny raisana katekômena azoto amaky baiboly isan'andro mba fantatrao fa fanekena nataony Esau tsy azo mivadihana intsony rehefa namidy ny tamin'ny Jakoba amin'ny fisokiana. Ady tesitona n'iny ary satria efa legalize teo anatrehan'Andriamanitra. Fanekenao teto efa legalize teo anatrehan'Andriamanitra tsy azo ivadihana intsony ka rehefa niteny ianao amaky baiboly isan'andro vakio io. Fa ny olona mivadika amin'ny fitokisana azo toriana. Azo toriana ny olona mivadika amin'ny fitokisana. Raha mivarotra moto zao za ako legalize any amin'ny commune iny dia sotomiko indray le moto azon'ny olona toriana satria efa legalize. Misoloky karainao zany misoloky milaza amaky baiboly isan'andro nefa tsy mamaky dika izay misoloky an'Andriamanitra ianao. Izany mahatonga valim-bavaka tsy azo. Zay fotsiny eny dia efa mararaka anao. Zay fotsiny dia efa mararaka anao amin'ny fiainana dia lasa mipastera fotsiny tonga amin'ny mesazy be tapezaka amin'ny eto am-bavaka marendrika pastera. Ianao raha tsy mamaky baiboly isan'andro. Vadika amin'Andriamanitra ianao ka ahoana moa tsy torian'Andriamanitra amin'izany. Azonareo ve izy mila mamaky baiboly isan'andro. Fanta teoriana amin'izay hozy izy amin'ny andro farany amin'izao andro iainantsika zao ny antsoina hoe andro farany no andatsahako ny fanahiko ny fanamasina io amin'ny nofo rehetra. Zanakareo lahy aloha zao zanakareo vavy milay antonareo amin'ny nofo sy sisa rehefa milatsaka amin'ny olombelona rehetra amin'izay fanamasina dia io ny atao hoe andro farany na fanekena vaovao. Aty amin'ny fanekena vaovao zao tsika no miresaka fa tsy any fanekena tamin'ny intsony. Azonareo tsara ve? Mila ny fitarihan'ny fanamasina tsika hozy amantsarareo teo. Fa reo vao tsy fanamasina mihitsy no mitarika atsika ny amin'ny zavatra rehetra. Satria na ny apôstôly Paoly ara rehefa mafantatrao ve aloha zany apôstôly Paoly zany olona mpivavaka be fonizina tsoina hoe Saoly. Fonizina atao hoe Saoly vavaka zany satria fariseo. Mpitondra fivavahana atao amin'ny tempolo nataon'ny Solomona zany mba tsy fantatrao. Rava moa le nataon'ny Solomona dia natsanga Zerobabely izy fandroany efa mananontany le tempolo fanotelony rehefa henonao zany any amin'ny tafesiny vaovao iresafirenena rehetrarehetra any misy tempolo fanotelo mitsanganao iverina ireny famitotsampy faminaondry omby mena maromaro efa voninao ny vonona ao alatsadra aloha tsy hoany aloha zany fa atontsika aloha manjary ohatrany mbola tsy maty Jesosy zany le i Paoly dia mpampianatra soratra masina tao amin'ny tempoly tamin'ny fotoan'androny vavaka be zany tsy mifoka rongony tsy manompo sampy tsy manana avady be dabe izy ara-fa sisa endry be zany apôstôly Paoly zany fa nisy zavatra anankiray tsy tao aminy zay tsy natanteraka anazy zay le olana zay io no nampiova amin'ny Paoly na tonga amin'ny Paoly rano zavatra efa niravako izy no atsangako indray inefitra ny tena adiso ary tsara ataoko tahaka amin'ny taimboraka lasa rehetra i Paoly ao mantsareo vavaka be aza manoto Paoly Saoly tamin'ny vavaka mameno fiangonana fotsiny fa misy zavatra tsy nilatsahan'ny fanamasina izy. Azonareo tsara tsy nanana fanamasina zany Paoly zany tamin'ny andron'ny Saoly. Tsotra be ny antony tsy nanana fanamasina satria tsy mitovy toetra tamin'Andriamanitra izy. Paoly anie olona ratsy toetra. Azonareo tsara ratsy toetra aminy mifafinareta tamin'ny Paoly mahita olona ory, mahita olona mijaly, mahita olona mitomany, mahita olona embavaona mifahafatesana. Paoly anie nanatry maso an'izany tamin'olona zany Stefany zany tsy fantatrao. I Paoly anie nanatry maso rehefa misy kristianina ho vonoina ka asiana ho an'ny liony. I Paoly na anisan'ny faly mihitsy mbola aiza nanjoan'ireo. Zany toetra na devoly zany tsy mety amin'Andriamanitra. Anky tsara ny tenin'Andriamanitra afatra nataony tamin'ny Ezekela taminany. Ezekela 33 hoe amin'ny andiny manomboka amin'ny andiny fahavalona ny antananao famahitsy. Ezekela zany anie ka olona mpaminany azo babo entana anakany Babilôna tamin'ny fotoan'andro ny babon'ny Nebokadnezara mpanjaka.
fireneny Joda tamin'izany fotoana. Nandeha aloha ry Ezekela dia nanaraka ry Daniela taty aoriana nakany amin'ny tany ny fahavabony. Tanany izy maminany anio. Iosefo miala amin'ny ratsy fanaony amin'izay reto fireneny Israely reto fa zany natonga anazy lasa babo. Anaro io ratsy fanahy reo iala amin'ny faratsy iny farary raha tsy miala izy faty amin'ny faratsy izy. Araka mikoly manompo an'Andriamanitra ihany. Tsy manana fahamasina. Zany natonga mikoly rehefa nametrahany mianany asa tanana izy. Fatoloha izy nametrahany anana asa. Tsy makatoka ny akamoron'olona. Famakio Baiboly isan'andro. Rehefa nametrahany anany asa tanana izy tany Damaskus dia nilatsaka tamin'ny Paoly fanahy masina. Azonareo tsara ve izy? Io fanahy masina io anie no mitarika ny problema tsika. Atsy teny anareo fa problema tsika. Tsika tsy manana fanahy masina. Tsy fepetra be da be vao milatsaka aminao fanahy masina. Tsy atsotsoina fotsiny amin'ny hira zany io. Na hira maraina parivony andro eto ary tsika tsy milatsaka zany io. Tsy ilatsahany io ny ilatsahany fa rehefa hainao le mampilehibe tsy milatsaka aminao zany fanahy masina. Na hira eo ary ianao namongy eto ary ny tongotra ao. Tsisy fanahy masina milatsaka amin'ny olona ratsy toetra mitovy toetra ny be fotsiny. Za ty teny aminao mihitsy andao aloha raisina mihitsy le fanahy masina. Rehefa nandray fanahy masina anie Jesosy Kristy, tsy ampy le nandray fanahy masina fotsiny. Tsika ho le fanahy masina raha mbola fanontaniana-keza be. Hoy pasteur Eugène te misy mametra tanana nefa tsy manana fanahy masina dia fanahy inona lera zany napetrana. Mamperitreritra nefa. So dia sanatrika hivoakalina le olona rehefa avy metra tanana. Telo andro aorianan'ny niasana hono nieritrretana mba ho sitrana naka vomaika lasa mivoakalina. Enkanefa mba tsisy zany. Azonareo ve le zavatra tiako tenena? Le olona tokony manana fanahy masina mihitsy ny mametra tanana aloha. Fa raha voatsy tsy mandeha amin'izay laoniny mihitsy. Tsy ampy nefa manana fanahy masina fotsiny. Tsy adaly Jesosy rehefa avy nandray fanahy masina izy latsaka ilay fanahy masina miendrika voromailala. Inona ny zavatra nataony? Satria toko faefatra ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny fanaparany ihany nareo mamaky rehefa any an-trano. Lasy Jesosy nentin'ilay fanahy masina anakaiza. Nakany eny efitra. Naninona tany eny efitra izy? Tsangatsangana fa tany eny efitra tany misy palimena nily teo anakefatra dimy angamba ary izy. Efa mipetrapetraka anakaina izy fa zay ve? Naninona tany eny efitra izy? Ny fahadianina firy andro? 7 andro, 7 alina. Zany ny olona fety zany. Jerevo tsara ny apôstôly Paoly fa rao vao nandray fanahy masina dia nidana nakany Arabia. Ny fahadianina tany eny efitra. Tsy adalany eny olona mandeha fahadianina. Indray miezana le mandeha fahadianina tsisy atao reny eny tsy manina hoe tsisy atao any. Zay ka misy atao afa-tsy. Nandeha fahadianina tany Arabia. Azonareo? Zany Arabia zany ao ambonimbony kely aty ambonimbony kely lisa tokoa izy tsy apetiko manaraka tena tanareo. Ara-mijery sary tany eny tiako teneny. Ambonimbony kely tsy tadidiko izy io na iza na iza. Arabia Saodita angamba izy ary tsy diso. Fa manaraka ambeko anareo zay raha tenareo fantatra. Nandeha tany aloha ny apôstôly Paoly ny fady aminy. Nandray fanahy masina, mbola ny fady aminy. Fa nanino Jesosy nandray fanahy masina, mbola nandeha fady aminy. Misy dikany zany. Tsy hoe tsisy atao Jesosy ka andeha hifady amina tany. Fa jerevo tsara fa rehefa tapitra ny 7 andro, 7 alina, tonga amin'izay ny devoly nakafanahana azy, fomba ny devoly zany. Fantatry ny devoly, fanoiny Jesosy dia hozy izy ny devoly. Fa zanak'Andriamanitra ianao, ataovy tonga, mofo, reto vato reto. Dia hozy izy Jesosy. Diso zany. Fa voasoratra hoe. Sa tsy zay lazainy eo. Dikan'izay zao no lazainy Baiboly, zao no lazain'Andriamanitra, zao lazainy tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ana amin'ny teny mamakimaky ihany Baiboly. Satria ny Baiboly izy Jesosy miteny fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa
teny rehetra zay manko mivavana dikan'izay zany rehefa mitivotra ny devoly dinona ny amalinana azy ny tenin'Andriamanitra ihany ka rehefa tsy manana tenin'Andriamanitra amalina anao dia eo arosy ny tranonao ny raisina azonareo tsara ve dia azo zay ozy izy eo sy atoko fa efatra andiny fahenina ringana ny oloko noho ny avendranana noho ny tsy fahalalana azonareo noho ny kanarina le zany ny tsy fahalalana ane mahatonga fahampiteny tsy mahay ihany ane mivombaky lafa ny olona mpitsanganana amin'ny 3 ariary eto fidin'ny olona mora be Isaia 5:7-7 dia zao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe lasako babo ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Hoe mahatonga anahy ny teninareo mamaky amin'ny Baiboly dia mbo menara ahafantaranareo marina ianao ve hanambady dia olona tsy fantatrao no hanambadianao e. Tsy maintsy mbo fakafakaina sao narana babo. Tsy maintsy fakafakaina izy ty olona hovadiny tiako mandrakizay manahirana ilay anao divorce. Tsy maintsy fakafakainao le olona hovadinao fantatro tsara hoe fantatro tsara io vadiko vao manambady an'eo. Ny problème ny kristianina tsy malala le olona arahany Jesosy Kristy izay manambady azy. Zany na tonga amin'ny politezitra ny miasana politisety any ny teny hoe nareo izy mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy fantatrareo dia ateny any. Andriamanitra tsy fantatrareo ny ivavahanareo ny akamaroan'ny kristianina tsy mahalala kory ny Andriamanitra ivavahana. Zay na tonga amin'ny Paoly miteny eny amin'ny teny tamin'ny Timoty izy hoe fantatro tsara ny ary Timoty izy ny Andriamanitra ivavahana. Zay mahatonga anay fahafantaranao ny Baiboly fahafantaranao kokoa ny Jesosy. Za zao nanomboka hatramin'ny menaraka manomboka mefa ay ve zao ty Jesosy ty ay ve zao dia lasa metiko satria fantatra izy ka azonareo fa mahatonga ny olona tsy tiany Jesosy eny tsy fahafantarana any Jesosy akory dia lasa mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra mora miozongozona. Misy zavatra eny kely eny manay tongava ty fa misy ohatr' zao aty aminay ty tonga dia mitsambikana any izy tongava ny ray rehefa misy ohatr' zao ry tsambikana ny ray tonga azonareo miozongozona eo satria tsy mahalala marina le Andriamanitra tena rana izy. Zay mahatonga anay menara ihany aloha Baiboly. Ny fady ihany ny Jesosy dia jerevo tsara nandeha ndray fandroany netiny devoly nakany atapon'ny tempolo izy amin'ilay tempolo nataony Zerobabela satria mbola ataony izy tamin'izany fotoana izany ravala izy tamin'ny andro Solomona dia natsanga Zerobabela azonareo izy tempolo faharoa zay dia nety tao tapon'ny tempolo indray Jesosy dia zao izy ny devoly matsiany Jesosy raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia mitsambikina any ambany any fa zao koa lazay ny soratra masina izy ny devoly rehefa amin'izany ny afetsen'ny devoly. Ny Baiboly koa miteny amin'izao izy andidiny antseloko ny aminao ka iaronao andidiny antsely ny Andriamanitra dia iaronao eny tena ianao avaina mitinika ambavany ambonana ianao mitsambikina dia tena ianao maniraka anjely Andriamanitra sabotra anao. Zany makafanan'Andriamanitra zany ary hita ny devoly mahay Baiboly fa attention monania Baiboly eny amin'ny tanana ianao fa izy tsy hamitaka anao fa tsy ny Baiboly io ihany ny ahodikodiny ambony ambany ao dia mitsipototra ambony ambany ao koa ianao lasa ny londra eny ambany dia mitongotra any ambony miakatra ny tension rehefa aveo dia manina meny olona ny anjely miakamidina mitondra valibavaka ny anao ny tension miakamidina azonareo ve satria tsy mahay Baiboly ka zay mahatonga anay miteny hoe mifahaizana Baiboly ihany lalana tokana fahana lalana nandeha dia tenin'Andriamanitra ny firany devoly any Jesosy indray ve nambakainao amin'ny tenin'Andriamanitra mbola mivaliany Jesosy amin'ny tenin'Andriamanitra indray ny devoly fa voasoratra an'izao kory devoly zany ve ny tenen'ny Jesosy mbany aletraninareo mamaky anazy mbola tenin'Andriamanitra namaliany Jesosy an'izy le nakany ambony avany tao indray raha izy ny devoly entana nakaizy andray Jesosy tany atapon'ny tendrombohitra io malavony kristianina nentina nakany atapon'ny tendrombohitra amin'izay Jesosy hitanao reo arena rehetra reo fanjakana rehetra reo omeko anao reo raha mekohaka tanatrehako anao izy ny devoly matsiny Jesosy azonareo ve nanaiky Jesosy sa tsy nanaiky vokatry ny fanamasina tao aminazy vokatra izy le mifady ihany na 7 andro 7 alina afaka miatrika olana amin'izay izy avy azonareo tsara izy dia ozy izy Jesosy matsy anazy fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany ny ankofanao lasa ianao mandeha Satana lasa Satana ny alamaina teo midika le mifady ihany na 7 andro 7 alina dia izao rehefa nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanamasina dia mibosy tena ianareo na teo bosy tena
Hainareo ve le booster? No amplifiena zany raha zava-maneno. Raha radio kely zao napetraka eto tsy ho heninareo anelina. Fa tsy marina zany. Fa asina ampli eto miaraka an'ireo coalisera sy sisa dia maheno daholo ny rehetrarehetra. Ny dikan'izay zany no atanjahana ilay fanamasina ny latsaka tao aminy. Zay na tonga amin'ny Paoly avy nametra tanana tany Damaskosy, lalana 4 kilometatra ny fahadianana kany Arabia. Na bety ahy izy amin'ny teny fanatsena. Na bady ahy, azonareo tsara izy. No atanjahana ilay fanamasina tao anatiny. Jereo tsara fa raha mividy tomobile anankiray zao za vaovao. Ka raha io dia hoentiko anao azakazaka fiarakodia, tsy mety io. Vao miangety io dia mandeha lalana 1 kilometatra dia tonga dia potika tsisy raisina. Fa tsy maintsy amafisina, dia tsaraina, kitena ho izy pasteur Josy. Azonareo tsara ve izy? Tsy maintsy amafisina mombamomba ny tomobile vao afaka hiatrika azakazaka. Soratra amin'ny motera. Solona motera turbo. Tsy mety raha motera tsotra. Ny crémaire solona ngeza be izy iny fa tsy mety raha kely. Ny goujon solona ngeza be, solo daholo, solona mafy, zay ny atao hoe mifadianana, manamafy an'ilay fanamasina ao anatinao. Ianao ny amin'ny ilatsahan'ny fanamasina manomboka ianao fa valony devony. Ka raha vao malemilemy ilay fanamasina ao anatinao dia mora ny devony mandavanao. Secret za tantaraiko anareo zany fijoroana vavolombelona eny tany tamina pasteur anankiroa, tsy ataontsika ilay pasteur fa nafinaritra be na fijoroana vavolombelona. Mpanao aiady, ny koizana, nanana fanaratsy, nametrahana fanahana devolo tao anatiny tao. Azonareo tsara. Nametrahana fanahana devolo izy tato anatinay tato. Ny an'ilay anankiray, mirahalahy izy, ny anankiray nametrahana fanahana dragona, ny anankiray nametrahana fanahana, tsy haiko izay bibilava raha tsy diso. Rehefa milatsaka ao nampianarana miady aloha zay izy ampianarana miady eo. Rehefa maniady dia nalatsaka tao anatinay amin'izay ilay fanaratsy, ilay fanahana dragona sy bibilava. Rehefa milatsaka ao anatinay, rehefa mahay miady zay nalatsaka ao anatinay amin'izay ilay fanahana bibilava sy dragona, nandeha fahadianana 3 andro zay izy tany anefitra. Secret zany. Avy fahadianana tany anefitra zay any anaty rano iray 3 andro. Fa mivoaka avy tao zay hozy izy. Dia lahanao raha maresy anay. Keneniny zany. Za zao izy efa nafaty olona be be. Pareil zany. Fanarary mafy ny vadiny tamin'izany fotoana zany. Tsy nahita vahaolana fa tsy naka-piandra, zay nalasa azy pasteur. Ilay anankiray disy be da be loatra ilay fananam-pidiriny tao anatiny dia lasa mitsitsitra. Tsy vetona eny amin'ny arabe dia tonga dia afahafa be dia mitady ato. Dia zakany tsony lerilay fanahy dia tsy maintsy nakana mpanompon'Andriamanitra dia nroahana devoly, lasa pasteur izy amin'izao dia tantara mijoro vavolombelona zany. Hita n'ilay secret. Rehefa nilatsaka ilay fanahana devoly tao anatiny dia no atanjahana tamin'ny alalan'ny fifadikana. Ka ny fanamasina matoa Jesosy raha latsahan'ny fanamasina dia nandeha fahadianana, ampatanjaka ilay fanahy ao anatiny, afahanao miatrika ny ady sy ny olonanao rehetrarehetra. Tsika ny amakivaky hevitra. Sasany anay ro miaingana amin'ny tany Egypta dia mieritreritra ny tonga dia ny tany Kanana. Vao mivavaka dia tonga dia miao-tsaina dia tonga dia vilasy katakataka be. Izy moa tsy maniry an'izany. Fa tsy any aloha ny lalana. Tsy mbola any aloha, tsy maintsy mbola mamakivaky hevitra, miampita ranomasina mena. Ahoana ny fomba hipitana ny ranomasina mena rehefa mandalo olana ianao? Tonga dia manao toy zanak'Israely atao hivira. Fa rehefa manana ny fanamasina dia fanamasina amin'izay no andeha famarinana rehetrarehetra. Ary zay ny mahafinaritra an'ilay manana fanamasina. Fa Andriamanitra amin'izay no mibaiko rehefa ao anatinao ilay fanamasina. Baiko fotsiny eny Andriamanitra dia iny ny anjely midina avy any an-tany fa toy Daniel toko trano ianao mamaky an'izany. Fa rehefa mivavaka Daniel avy mifadianina Daniel dia nirahan'Andriamanitra ny anjely nitondra valim-bavaka ho an'ny Daniel. Fa tonga ny devoly ny sabote ilay anjely. Tsy ho tonga ny Daniel ilay valim-bavaka dia iny nirahan'Andriamanitra mihitsy Mikael, arkanjely. Hainao zany arkanjely zany. Ny arkanjely tsy mitovy amin'ny anjely. Ny arkanjely lehibe an'anjely. Zany hoe ilay tena inona zany miaramila, général na tsy amiral na marsantsio. Lehibe indrindra faratapony amin'ny miaramila tao an-danitra tao no nirahan'Andriamanitra hoe tsy maintsy tonga any Daniel ny valim-bavaka. Hidiny Mikael. Zany Mikael zany miaramila mpiady zany. Arkanjely mpiady. Voarainy Daniel ny valim-bavaka. Ary raha tsy nanana ny fanamasiny Daniel, tsy nanana izany valim-bavaka izany.
Tsy misy valim-bavaka tonga tany amin'ny Daniel raha vao tsy nanana ny fanahy masina izy. Azonareo tsara ve izy? Dikan'izay zany le fanahy masina io ihany no tena manamboatra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra mitary-dalana antsika. Reo vao manana ny Jesosy ianao zany le tena hoe tena efa tena mivavaka be miala amin'ny ratsy fanao rehetrarehetra, tsy mitovy toetra amin'ny devoly intsony ianao fa hoe tena mitovy toetra amin'Andriamanitra, satria izy ilay andeha nomorona olona tahaka antsika dia mitovy toetra amin'Andriamanitra. Raha voalaza ny Efesianina 4:1-2 nahitanareo izany, dia lao amin'izay le toetra nareo taloha rehetrarehetra dia hitafio amin'izay le toetra vaovao araka an'Andriamanitra, araka ny namorona anareo, itovizanareo amin'Andriamanitra. Reo tsy maintsy hoe iny ele hitanareo ilay fampiakaram-bady, tsy fampiakaram-bady voalaza amin'ny Baiboly. Anao fanoarana Jesosy nisy fampiakaram-bady dia nisy lehilahy anankiray tsy mitondra an'ilay fitafiana fitondra fanao amin'ny fampiakaram-bady. Dia natao inona izy io? Mena seza spesial hoe etanao dia mena sakafo spesial satria anao miavaka tamin'ny rehetrarehetra. Dia niara sakafo tamin'ny olona rehetrarehetra tao. Zay ve ny fanoarana nataon'i Jesosy? Nalefa anakaiza ilay olona? Hainareo izany sa tsy hainareo? Ozy izy le tompon'ilay fampiakaram-bady teny avoa ihany io lehilahy io, atsipazany ivelany ihany. Any no misy fotoamanina izay fikotroan'ifo, tsy mahazo miditra tamin'ny fanasana teo. Tafiditra tao am-piangonana ihany izy fa tsy mitondra ilay fitafy. Inona ny fitafiana? Ilay toetra itovizantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra malemy fanahy, mora fanahy. Jereo tsara ny any amin'ny Kolosianina 4:7-12, mitafy fanondram-po, fiantrano, fahalemem-panahy, faharomaram-panahy sy ny sisa Jesosy hoe mianarampy fa malemy fanahy zany sady tsy miavina po. Hitafio Kristy, zany teniny daholo. Dikan'izay zany mitovy amin'Andriamanitra moa ianao. Zay vao manana an'izany fanahy masina izany. Tsy misy fanahy masina milatsaka aminao zany. Vakio tsara ny Ezekiela 36:26. Meko fo vaovao ianareo izy, esoroko aminareo fo vato dia meko fo nofy ianareo, ary ny fanahy, ary omeko fanahy vaovao ianareo. Jereo tsara na noratana an'io ilay efa kely, io ilay fanahy itovizanao amin'Andriamanitra io. Dia zay vao omeko ny fanahy masina ianao. Raha tsy mandray an'izay rehetrarehetra izay ianao, tsy manana ny fanahy masina. Rehefa tsy manana ny fanahy masina ianao dia mbola veriko indray mandeha ihany, amboariny saina, mampamangy ny losifera. Tsisy famindrampò. Voalaza ny Ezekiela, io ilay nitenantsika amin'ny Ezekiela 33:8 teo. Dia vakio ane Mateo 13. Mateo 13. Afantaranareo marina raha Baiboly mihitsy. Tiany izy tsy kilalao ty vavaka ty olona. Ny anay mitory zara ny anjaranay dia zay. Azonareo tsara ve? Mitory ny anjaranay. Mateo 13 tsy maninona fa sokafy vetivety zay dia miara-mamaky tsy veretrarehetra. Afantaranareo an'izany hoe mpanompo sampy, mpandatsa-drasy ny rehetrarehetra ihany ve verena amin'ny elo. Azonareo ve? Le mpifoka sigara sy mbola mamadika ireny ve? Tsy ireny ihany vereny amin'ny elo. Dia manambady anaky 5:9-7-9 ireny ve? Tsy ireny ihany. Hitanareo ve le Mateo 13? Mateo 13:49. Ao na mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka izany natao amin'ny fahataperany izao tontolo izao. Mivoaka, enjelika, anavaka aninona? Aninona? Misaraka amin'ny marina. Dia ny ratsy fanahy lefa makaiza izy mitoy anao. Atsipeza ny ratsy fanahy. Any amin'ny farimo rehetra afo zany ny fahafatesana faharoa. Ny ratsy fanahy zany izay mitovy toetra amin'ny devoly fa tsy mitovy toetra amin'Andriamanitra, na dia mivavaka be izy ao am-piangonana, na dia manao asan'Andriamanitra be da be izy, satria izay le fampiakaram-bady tonga atao ihany fa tsy mitondra ilay fitafiana, zany hoe tsy mitovy toetra amin'Andriamanitra. Dia dikan'izay tsy manana ny fanahy masina, lasa mivoaka ny ivelany ihany fa tsy misy toerana teo izy Jesosy. Zay le tsy mahafantatra anao na avitaiza. Mela faingana ianareo mpanao me. Ka zay le namoaka demonia tamin'ny anaranao. Zay ara ohatr'izao am-piangonana, zay ara ohatr'izao, tsy fantatro ahy ianao. Ianao ny mitovy toetra amin'ny devoly, tsy manana fanahy masina zany olona zany. Nefa io fanahy masina io no teneniko anareo, io no mitary-dalana antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra.
voalazan'i Jesosy zany any amin'ny Matio any amin'ny Jaune 16:12. Zaho izy Jesosy mbola manana zavatra be da be ampara aminareo fa tsy zaka anareo. Fa andeha aho izy dia niraka amin'ny mpananatra ty aminareo. Izy nitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Azonareo tsara ve izy? Io fanahy masina io nitari-dalana anao amin'ny marina rehetra. Ka rehefa tsisy fanahy masina ary izy nitarika anao. Tsy fanahana devoly ve mitarika anao rehefa tsy manana fanahy masina? Dia io ne fahavoazantsika rehetrarehetra. Tsika zao ankalaza Pentecoste. Io Pentecoste io ne ny tena ndika le fanahy masina Pentecoste dia 550. Io ne ny tena taona fanahy. Io fanahy masina io olona tena zavatra ngeza be teneniko anareo. Raha mijery ny fanekena taloha ianao nasian'Andriamanitra ny tandrina ny sabata aloha. Somary idirao kely zay fa misy akalkulesina kely. Ny tenenan'Andriamanitra voalohany ity resaka sabata ity dia le tamin'ny resaka manana latsaka avy any an-danitra. Rehefa sabata tsy mahazo manangana manana ny zanak'Israely na dia mbola tsy nilatsaka raha mbola tsy nomena azy ny lalàna. Rehefa amin'ny andro fahaenina izy dia ataoko avoroeny ny mana milatsaka eny dia manangona nareo. Tsy misy manangona manana rehefa sabata satria tsy misy milatsaka koa rehefa sabata. Dia nasian'Andriamanitra ny tandremana ireny sabata rehefa tonga Mosesy. Hoe manomboka izao dia tandremanareo sabata dia misy kipitsopitso be da be amin'ny taona. Tsy maintsy arahana rehefa sabata ilay andro. Tsy hampianatra an'izany alava be tsy anko ny tiako resahana. Dia niteny Andriamanitra hoe manisa Paska io ny resahana. Jereo tsara. Ny andro voalohany masy dia Paska. Ny taona voalohany Paska tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany Egypta. Fa rehefa verina avy any amin'ny fahapapona ny zanak'Israely dia niova indray ny taom-baovao malagasy. Tsy lasa marsa intsony fa lasa septambra. Azonareo ve izy? Fa manaraka izany azavaina aminareo. Ny taom-baovao jiosy izany izao septambra. Rehefa verina avy any amin'ny fahapapona. Fa tamin'ny andron'ny Judeka avy any Egypta izy satria io no tenenan'Andriamanitra anazy dia io ny taom-baovao tamin'ny volana marsa aty amintsika amin'izao. Dia le sabata zany amin'ny andro fahafito izy dia hitsahatra nareo. Dia manomboka eo amin'ny Paska nanisana anazy. Dia manisaho izy sabata fito. Herinandro fito aoriana sabata anankiray dia manome firy zany? 7 x 7 49. Dia ny apitson'iny izy azonareo isy fivoriana masina. Io ny atao hoe Pentecoste izy pasteur Joseph. Azonareo tsara izy. Ny 50 andro zany 50 andro aoriana amin'ny Paska zany aloha fa manjary an'ilay 50 andro aoriana amin'ny Paska zany ny antsoina hoe Pentecoste. Tsy mbola nisy nahalala mihitsy ny tany amin'ny fanekena taloha hoe inona zany Pentecoste zany, fa dia hoe rehefa io fotsiny dia fanateram-bokatra. Tenenina ny zanak'Israely fotoana andro firavorafona lehibe teo amin'ny zanak'Israely dia tonga mitondra vokatra. Voaloham-bokatra rehetrarehetra dia rehefa andro Pentecoste 50 andro aorianan'ny latsahan'ny 50 andro aorianan'ny Paka izay natao tany amin'ny fanekena taloha. Fa mbola misy ihany koa ny antsoina hoe sabata taona. Fitandremana sabata daholo zany dia nitenenana Mosesy anazy ny sabata taona dia hoe zao indray hozy izy isaky ny 7 taona. Manisa ohatra hoe androany zao sabata taona, afaka 7 taona indray sabata taona anankiray afaka 7 taona sabata taona anankiray. Impito impiry zay? Impiry zay? Tsy mahitabla koa reto 7 x 7. Afaka 750 taona zany. Azonareo ve izy? Androany zao sabata taona ty taona 2024 ty. Dia amin'ny 2031 zany sabata taona anankiray indray. Dia 2031 dia 38. Dia manisa impito ohatr'izay ianao dia tonga 49. Dia ny apitson'iny satria ilay tenentsika tena ny apitson'iny atao hoe Pentecoste. Azonareo tsara mbola nyteneny tao aloha hoe fivoriana masina. Fa le manisa sabata taona impito indray ianao dia any amin'ny 50 taona indray zany ino antsoina hoe jobily. Izay ny tena marina raha baiboly. Jobily isaky ny 50 taona fa tsy 10 taona na 20 taona na 5 taona na mpitandrina anao dia hanao jobily. Tsy marina izany.
isaky ny 50 taona natao hoe jobily, zay ny fahamarinana ara-baiboly. Dia ny tanjon'Andriamanitra isaky fa 50 taona dia zao hoe miverina amin'ny laoniny daholo ny fiainany zanak'Israely. Azonareo tsara ve? Misy elany mandritra ny 50 taona zany mety misy lasa manitra, misy manan-karena be, dia misy lasa atonontonony. Dia tsy mety amin'Andriamanitra zay. Dia zao mibaikin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, isaky ny jobily dia zao raha nisy olona nindram-bola dia mamoy ny trosa izy. Raha misy olona mivarina andevo, ny atao hoe andevo dia olona tsy nalotrosa, tsisy resaka volokoditra zany mihitsy ato anaty baiboly. Tsy nalotrosa ilay olona dia mivarina andevo ny zanany na ny vadiny na izy dia dikan'izay hoe manala trosa amin'ny mandevo anazy izy. Dia rehefa tonga ny taona taona jobily dia avotsitra io andevo io. Dia raha ohatra zao za zao vidy tany aminao, ohatra azo tanapany vidy tany aminao, ka rehefa tonga ny taona jobily efa 50 taona dia averiko tany aminao indray le tany, fa ny vola tsy miverina any amin'ny mampiamiko tsy ny vola. Dikan'izay zany sady nahazo vola ianao miverina any aminao le tany, satria matoa namidiny tamiko le tany dia maninona izy zay? Tsy manam-bola izy. Matoa varina andevo izy, maninona? Tsy manam-bola izy. Matoa ny trosa izy, satria hatramin'ny trosa afoy izy daholo izy Andriamanitra tamin'ny afoy daholo izay trosa rehetrarehetra tany. Matoa ny afoy ny trosa zany dia maninona? Matoa izy ny trosa tsy nanam-bola. Dia rehefa tonga ny taona sabata isaky jobily, isaky ny 50 taona dia afoy daholo zany rehetrarehetra. Dika ny tanjon'Andriamanitra tintany dia manomboka mitovy daholo indray ny fari-piainan'ny zanak'Israely rehetrarehetra. Tsy misy manitra sy manan-karena intsony. Azonareo tsara, zany hoe miverina amin'ny laoniny. Raha milalao daomy tsika dia miverina pasohana indray ny daomy, manomboka lalao vaovao indray. Dia afaka 50 taona indray misy manitra sy manan-karena dia miverina amin'ny laoniny, mitovy daholo indray ny fari-piainan'ny zanak'Israely. Azonareo? Dia zay na tonga ny Petera ny teny tamin'ny Ananiasy sy Safira hoe eto aty daholo ny harena rehetrarehetra izay manana ny rehetrarehetra dia hikambanana. Dia amin'izay mitovy ny fari-piainan'ny kristianina rehetrarehetra. Dia Ananiasy sy Safira moa tamin'iny misy marina nafina kely maty izy mivady. Dia teo Andriamanitra miteny hoe tsy mety ty zavatra ataon'ny Petera ity, na dia nitariha ny fanamasina. Ny fanamasina nitarika foana hatramintsika androany zao fa tsy tamin'ny andron'ny Petera ihany, tsy tamin'ny andron'ny Paoly ihany. Dia tsy nety ilay izy satria mitovy ny tany amin'ny lalàna ihany, rehefa tsy tanteraka ilay izy dia maty. Andriamanitra tsy mamono olona intsony fa ty amin'ny fahasoavantsika zao. Taona amin'ny famindram-po zao, andro ny famindram-po zany zao. Dia tsy mety intsony zany zay. Jerevy tsara fa tsy nanao zany intsony Petera na Paoly. Tsy nanao izay fihetsika izay intsony andao hikambanana, atsisy an'izany intsony. Rehefa mahita olona mbola hikambanana amin'ny fananany rehetrarehetra. Za zao manana tany ve dia hikambanako aminareo? Tsy raha metatra kare aby ny ananantsika rehetrarehetra. Tsisy an'izany intsony. Novainy Paoly amin'izay izy taterina satria mitovy amin'ilay lalàna ihany. Tsika zany tsy mijanona any amin'ny lalàna intsony fa ty amin'ny fanamasina amin'izay. Miova amin'izay ny zavatra rehetrarehetra rehefa nilatsaka amin'ny fanamasina. Dia jerevy tsara ilay miverina amin'ilay jobily amin'izay. Raha manaraka tsara nareo zany ny taona jobily zany dia mitovy amin'inona? Raha ty amin'ny fanekena vaovao, mitovy amin'inona? Mitovy amin'ny Pentecote, mitovy amin'ilay latsaha fanamasina. Dikan'ilay tany amin'ny taona jobily dia miverina amin'ny laoniny daholo ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Ka rehefa milatsaka amin'ny fanamasina, miverina mitovy daholo tsika mianakavy. Tsy misy tsony jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo rehefa mandray fanamasina. Verina amin'ny laoniny mitovy daholo ny olona rehetrarehetra. Zay neny mahatonga ilay tsara manana ny fanamasina. Mitovy daholo tsika, mitovy ny lovantsika rehefa any an-danitra any. Zay ny tena tanjon'Andriamanitra dikan'ny Pentecoste iny raha tsy fantatrareo. Ampiverina amin'ny laonina amin'ny fiainantsika indray, anangana antsika fiainana vaovao indray. Mafantatrao moa fa fanamasina nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty? Fantatrao ve zany? Fanamasina nanangana an'i Jesosy rehefa maty izy tao am-pasana. Ary nakivy ratsy any devoly indrindra teto ambonin'ny tany. Niveriny le devoly fa vendrana angamba ny Andriamanitra ivavatsy. Ambaran'Andriamanitra tamin'ny daholo ny zavatra rehetra andalovan'i Jesosy. Voalaza mpaminany zany io mantsy ny tsain'ny olona hoe tsisy ho foana hozy izy Jesosy. Lalàna rehetra na dia tendrin-tsoratra ray azy mandrapahatateraka anazy. Dia ny olona mieritreritra fa le lalàn'ny Mosesy io diso be zany. Tsy le lalàn'ny Mosesy io fa voalaza any amin'ny
lioka 24 any dia hoe ny lalàna zay rehetra nanoratana an' Jesosy, misy lalàna nanoratana an' Jesosy. Isaia 53 be da be eo, ny any amin'ny fanekena talohany feno ny lalàna nanoratana an' Jesosy. Hijaly ianao, ampahoriana ianao, ombohana ianao, maketsy makaroa ianao fa ianao tsy mahazo miteny, ory ianao. Io tsy azo tsoahana na litera anankiray raha fa tsy maintsy tanteraka zay nanoratana an' Jesosy rehetrarehetra. Reo vao foana io tsy nisy mifamonjena. Dia nakivy an' Jesosy, nakivy ny devoly, nafaly ny devoly dia zao fantatry ny devoly. Ny devoly eny natahotra an'izany Jesosy zany. Azonareo tsara? Natahotra an'izany Jesosy zany ny devoly, miorooro vao nianaran'i Jesosy fotsiny ny enina voalaza Mateo 7. Fakeo any Mateo 7 naniraka ndreto 7 lahy Jesosy aloha lalana anazy. Veriny ndray 7 lahy reo zarazareny tsiroro. Dia zao ny tenen'ireo 7 lahy reo, Jesosy manaiky anay demoni fanaraty rehetrarehetra noho ny amin'ny anaranao. Hoy Jesosy aza mifaly, manaiky nareo mifanahy mifaly fa voasoratra an-danitra ny anaranareo. Azonareo tsara ve le tao gadarena zao vao nandalo fotsiny Jesosy dia niororo lay devoly tao anatin'ilay demoniaka, zay legiona tao anatiny. Zany legiona zany eny amanarivo 6 000 isan'izany, 7 000. Anankiray sororana anatin'ny olona anankiray efa manahirana tavakana 6 000, 7 000 dia devoly ao anatiny. Zany eny ny atao hoe legiona anankiray. Azonareo tsara ve izy? Manaiky an' Jesosy rehetrarehetra dia fantatry ny devoly zany rehetrarehetra zany. Tena nomana planina ny devoly antoran-kavonoany te Jesosy ty. Devoly eny namony an' Jesosy raha voalaza ny soratra masina. Nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana hozy izy Petera, nentinareo tany amin'ny tanany tsy tandalana izy, nentinareo tany amin'ny tanany mpanota izy dia vononareo hozy izy Petera. Fanotany namona an' Jesosy. Fantatry ny devoly tsara mihitsy zany ny programan'Andriamanitra mahakasika an' Jesosy. Dia ny planina ny devoly mipetrapetraka tsara ny fandriana, torahana vato tsy maty, azera re anaty antsana tsy tratra. Nandeha ny programa tsy netitratra mihitsy. Fa reo vao sambotra tao Getsemane Jesosy, faly ny devoly. Netana tao anaty rovo Jesosy, kapohana intsivy amin'ny 30 Jesosy. Miteny aminao fa kapoka anankiray taminazo an' Jesosy fotsiny. Kapoka anankiray taminazo an' Jesosy, tsy zaka ny lehilahy matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany. Kapoka anankiray amin'ny fotsiny tonga dia torana izy. Zay lehilahy matanjaka indrindra. Nefa nitsivy amin'ny 30 natao tamin'i Jesosy. Dia faly ny devoly, netana nomboana tao ambony hazo fijaliana Jesosy, norakoraka ny devoly. Azonareo tsara? Maty ilay mampahory antsika, maty ilay nampijaly antsika. Fa zao voalaza amin'ny Paoly any amin'ny Korintiana voaloha 2 manomboka amin'ny 1. Anao mamaky anazy rehefa letra anazy dia zao izy Andriamanitra hozy izy nanapana fahendrena anankiray. Tsy nampahafantariny amin'ny mpanapaka izao tontolo izao, tsy nampahafantarin'Andriamanitra amin'ny devoly. Fa raha fantatry ny devoly hozy izy fa hitsangana maty Jesosy. Ny tsara nafenon'Andriamanitra tamin'ny devoly zany fa hoy Jesosy iny rehefa maty ho atsanga ny fanamasina maty ndray. Tsy nalala an'izay ny devoly fa rehefa maty Jesosy faly ny devoly atsika indray ny tanàna. Fa nafenon'Andriamanitra ho atsanga n'ilay fanamasina maty Jesosy Kristy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nanenina tongotra matanana ny devoly raha voalaza ny tenin'Andriamanitra tahak'izay tsy vonoina rangahy Jesosy. Tahak'izay tsy vonoina satria amin'ny fotoana nitsangana tamin'ny maty Jesosy afaka manangana ny fiainan'ny olona izay manana ny fanamasina izy. Taloha rehefa tsisy fivany zany ny fiainan'ny olona. Fa taoriana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty niova daholo ny fiainan'ny olona. Marary daholo ilay zao mipoketra antsika. Ataoko antsika mamantsary. Tasany daholo ny mesazy voaray aty. Nampianatra resaka troso izay tao fa tena feno ny telefoniko. Pastera, eto ambavako izay tena tifitra daholo tena marary daholo mipoketra ny olona rehetra. Fa za miteny aminao fa nanantody Jesosy natsanga n'Andriamanitra tamin'ny maty, tamin'ny alalan'ny fanamasina, hipoketra an'io ny azo ny fanamasina aminy. Fanamasina amin'izay mitaridalana anao. Tsy mety aminao Filiperi famantara manao gargote. Azonao le izy. Gargote ny hitahian'Andriamanitra anao any amin'ny gargote anao gagabe anao lahatra daholo ny gargote rehetrarehetra ny anao rery ny tangoroman'ny olona. Raha izay ny olona manao fandroitana anao tsy maninona zany. Olona ve tsy hiteny? Fandroitana masina tsisy ara-foroan'ny olona ne. Izay ny olona manao fandroitana anao nefa le fanamasina mihitsy no mitarika anao tena gargote mety aminao fa tsy Filiperi io. Ny pastera ne manoranareo fotsiny izy inona zany mety aminao. Raha zao pastera ohatra misy fianakaviana mahatonga balina Filiperi be. Maka Filiperi dia manao fa ny olona zao lasa daholo. Manao dia midonina amin'ny poto satria tsy tarihany fanamasina.
Ny fanamasina fa afaka manangana ny olona amin'ny zavatra rehetra hitadiavanao anazy. Ny problemanao rehetrarehetra io fanamasina ihany no manangana an'io raha lasa ranavady. Tahaka ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty. Maditra ny vadinao fanamasina amin'ny mananatra an'io. Zay rehetra tany sainao io, inona ny problemanao? Tany sao fa na amin'ny taona raha vao ny fanamasina. Mahafinaritra be. Paoly miteny mihitsy amin'ny fotoananao kivo sy reraka iny dia fanamasina amin'izay no mivavaka ao anao. Alena mahafinaritra manana ny fanamasina. Misy fotoana ny antsika reraka. Za Jesosy tena tonga dia atory anaka. Mena kivy tsy mahavita tsony na mivavaka raha mafy be ty problème ty. Izy fanamasina aza matahotra. Fa izany no resaka ny Jesosy. Tonga ny an-danitra ny mivavaka. Tapany daholo fahorianao rehetra rehetra. Io fanamasina io manaraka anao isan'andro na nareo tsy hafa izy Paoly fa tempolinao fanamasina. Azonareo tsara. Fa zay ny teneniko tsika avy eo manana fanamasina sa tsy manana. Fa tsy voazavako zao izy raha hazavaina aminareo. Ahoana ny fampidirana ny fanamasina ao anatsika. Ilaina ny fampidirana fanamasina ao anatsika ao. Ao anatin'ny fo ny toerana zany. Tsy any an-tampon-doha, tsy any amin'ny faladia, tsy any anaty rano lalandra fa ao anatin'ny fo. Ao ny fonena ny fanamasina raha tsy fantatrao. Ny fo ihany ka zay mahatonga amin'ny Baiboly miteny tandremo ny fonao e. Ny ohatra zay tokony tandremana avy eo ny evilinay. Azonareo tsara ve? Ao ny toerana. Ao ny petrahan'ny fanamasina ao rehefa mitoetra ao anatinao ny fanamasina hiditra ao Jesosy tsisy resy anaty zany. Tenin'Andriamanitra amin'izay hoy izy any amin'ny Isaia 43 manomboka amin'ny teny voalohany faharoa fahatelo fahaefatra any raha mita ny rano ianao maninona azy izy? Diso zany. Raha mita ny rano ianao diso zany. Zay no ampanariko farany eto dia manaraka ampiantsika. Raha mita ny rano ianao efa teneniko ary Isaia 43 izy. Dia tsy mbo kalana tsy mbo forotany ampianarana. Raha mita ny rano ianao inona lazainy ao e? Maninona tsy ho difotra? Raha mita ny rano ianao ombanao misy rano hiampitana amin'ny fiainana fa rehefa mipita rano ianao raha Andriamanitra momba anao izy natohatra anao izy ny apôstôly. Romanina 8:31 misy an'izany. Yaranao hiampitany io ianao fa tsy difotra zany ianao, hamaky ny afo ianao fa tsy rehatra amin'io ny afo satria ianao manana ny fanamasina. Manaraka raha mbola sitrapon'Andriamanitra ampianariko anareo ao ny natongavana fanamasina ao anatin'ny fonao. Misy zavatra be tadiavina voninahitra ho an'i Jesosy irery. Sao tompoko ataovy mafy le ty ka raha mba faly nareo. Maly misy vitsivitsy mianatra teto. Dia za ohatra ny lasa saina te-antany foana ny olona mivavaka zany. Hoe inona re olona no ataotsika ahatonga ny olona hodina ny tenin'Andriamanitra. Za zany mampangeta eto mipetraka eto zany zay dia mahita an'le rahalahy mampianatra zany tena efa tena manome amin'ny fony fa nandray le olona antanina ohatry misy trankaly zany ny vavan'le olona. Mariny zany. Azonareo ve zany? Sady tsy eny tsy le ao anatin'le valim-panontaniana dia soana zay raha vao mampianatra ka tsy mihetsika le olona ampianarina dia lasa sarotra be mampita zavatra satria lasa te hanohy ianao dia matahotra hoe za zao raha vao za miteny anareo hoe azonareo ve zany, dia raha vao tsy mamaly ianao dia sahirana amin'izay hoe sao dia mba tsy azony ary zany zavatra resahako zany efa mbola aninona hanohy ihany. Dia mba tsara indrindra raha mba sitrakitsika ohatry ny tianao tony fa ianao moa ny ray aman-dreny eto maly nyresaka tamin'le vahoaka teto hoe sika ho azy sao dia tokony hanao karazana atrikasa anankiray ohatry ny hoe tena mangetaetan'izany mihitsy tsika tsy za fa tsika mihitsy hoe ahoana ny atao mba hampahombo ny toroteny atao, dia ahoana ny atao hahatonga ny olona holiana, dia ahoana ny atao mba hahatonga an'le fiainan'le olona mihitsy isy vokany. Za mantsy zao mahatsapa ohatry ny hoe tsy maintsy manery zay telo mirahalahy ahatafavoaka amin'ny baolina ao anatina adiny roa nefa misy fanazavana mihitsy tsy vita ao anatina adiny roa. Azonareo le resahana mazava ndray sa tsy mazava aloha zany resahako zany e.
sotra tompo mba zay avy ny andrasana mba mihetsika ny lova tsy tena robobepotsiny eo. Misy zavatra tena hoe zany zavatra resahana telo mirala zany zavatra tokony tantara mitoy aloha zany. Raha ny tokony izy zao hoe nanomboka alatsinainy ohatra zay a de nitohizana talata de tonga larobita hoe ahoana ozy izy pasteur hery ary ny atao raha andray an'le fany masina de mitohy am'izay le izy ohatra rapitso de tonga am'izay ny rapitso de mba manontany hoe ahoana inona ny zavatra efa mba netretina reto any an-trano de mifampizara le olona ao anatin'ilay toroteny. Tsy adalany reny fiangonana atao hoe efa atao hoe zandriny ohatra misy zandriny zao le manao hoe 3 alahady tsy haiko nahitanareo reny na 4 alahady mifanahy masina satria fantatry le mpitarika hoe raha ndray mandeha alahady io tsy tafavoaka ao daholo ny rehetrarehetra manjary lasa sesefana ao anatin'le alahady ray a le zavatra tokony ianarany. De ohatra eto zao tsika nieritreritra hoe ibebaka tsika rehefa avy eo de tsy maintsy anenjika zany zao hoe ijery lera de hoe tsy maintsy fitaiko anatin'ny fefakadiny zany le fibebahana miasaka tsy jesosy mamirafoangina reo engena anatin'le fefakadiny mba mirafoangana izy jesosy amialangana nyeliny aloha ao anatin'le fefakadiny. Nefa zao raha detahena le zavatra tokony hibebahana de tsy ho vita an'le 15 minutes na 30 na mbola adiny ray ary satria maro misy nijovavim-bela tamin'ny fotoan-tsarobidy fa vo mibebaka le ramatoa narary tany anatin'ny tany a zay efa tsisy fanasitranana tonga de nanomboka mipipi izy de mivoaka de nanomboka teo de nanomboka sitrana. Zany hoe misy zavatra zany tsika mantsy zao mieritreritra hoe za zao raha tsy ametraha tanana sitrana fa misy olona mandre tenin'Andriamanitra ohatra zany fotsiny de manomboka sitrana. Za raha lasa ranabavy tsy nalalan-draha tao fo batainy de nitoroteny teo mihitsy le rahalahy zay tadidiko Roger zay ny anarany de niresaka teo izy nampianatra de za aloha tany voalohany tena tsy alezy zao mihitsy nataoko hoe za ranga marary a ty zoko ty be resaka be eto alohako eto na hainao Jesosy sosa de azony Joseph e zany de ohatrohatra anareo zao mihitsy koa tam'zany azony Joseph e zany de zay ohatrany taitra inona le fanontanianao teo zany hoe izy niteny teo zany nandritry ny adiny ray a tsisy niditra ny lohako fa ny zavatra endrasako hoe ameo aingana aloha le za so marary ameo misy zavatra azonao mena ve any misy ina fa ianao mbola Jesosy zao izy zanak'Andriamanitra teraka fantatro mihitsy teraka tamin'ny Betlehema izy de fantatro izy zanaka Maria sy ana fa ila de niteny fa rehefa mibataina tany an-trano nitezitra tamiko papanay zao mihitsy natao papanay sady niakatra teo ndompandrinako izy ialahy hono izy mama tsy mety meno zay lazain'le mpiandry mihitsy za le tsy mba miangavy tena za mihitsy efa tapitra ny elana neny ny elahy ozy izy tany amin'ny mpimasy rehetrarehetra sy moama tsy momeny ny mpimasy anahy de ho faty a tamin'za teny mbo manarina ameko enimbolana io zanakao izy mantsy amin'ny mamanay a de ho faty io mafy tamiko ne mieritreritra za manisa andro e isaky mena ray ny andro de mena ray zany sisa embolana latsaka ray andro embolana latsaka 2 andro 5 volana sisa mafy be raha ianao meny olona ohatran'zany de efa nanisa andro zany zany sisa amin'ny fiainako hoe 6 mois eo zany de tsy maintsy ho faty satria zay moa zany tamin'zany de mba natoky mifilazany professeur io mihitsy professeur ale kikanty zany fa tsy le ary amin'ny hôpitaly a de rehefa vitsy eto izy papanay mba eno ihany lesy ny teny eniny tena zay mihitsy de hoy za hoe papanay nangano hoany ny teny la matoako aloha tsy tiako faty eno ihany de nanapa-kevitra iny andron'iny hoe satria 7 andro ny asana manomboka androany 3 andro zany ray 3 andro ny asana tsy de ny eny fa 4 andro fa le fa 3 andro iny ozy alao ihany mba enona ihany aloha zay lazain'lay mpiandry de tena mipetraka de mba niezaka nijery zany asepitra sady mijery anazy eo any Jesosy tianao de tia anazy sady manaiky eo zay lazainy Jesosy mila anao ekeko nanomboka ny eno fa ny zavatra nahavariana rehefa nanomboka ny eno de manomboka misy zavatra mankitakitaka be ao anatiko ao te hivoaka zany le devoly ao anatiko ao de kakabe hoe rehefa miteny ty rahalahy ty izy tsy nandroaka tsy manao hoe miala fa mampianatra hitanao Jesosy de hafahafa ohatry manao zao de miteny mamanay hoe zakeo ohatry mangovovovotra be zany izy hoa tsy manofa miteny fotsiny izy de ohatry mangovotra ay zany fantatry le devoly hoe anomboka eno am'izay de ahita fanasitranana ao arinan'io de tsy tiany devoly mihitsy zany eno zay lazain'le mpampianatra satria raha vao tena mieno ka makatoa de manomboka ho sitrana satria marina foana ny tenin'Andriamanitra nandefa ny teniko mba asitrana azy misy olona zany mieno tenin'Andriamanitra fotsiny de sitrana izy mahatonga atsika malaindaina mieno an'le tenin'Andriamanitra satria mbola vao mizatra aloha tsika mbola vao mizatra za tamin'ny anatra anglais
nazoto be mihitsy atsangano tanana nge zay mazoto mianatra baiboly atsangano tanana tovatra hoe za mazoto pastery mazoto venareo sa tsy mazoto e fa zao rehefa tonga am'le davida niteraka ny anina ianina teraka ny anina ianina teraka ny anina ianina teraka ny anina teraka ny de ohatrany ty de kanto hoe ina tsy azoko mihitsy zany de izany teraka de ataoko inona koa zao zany de manomboka maninona kamo za tena nazoto ny anatra anglais tao am'le mpampianatra anglisy tena tiako mihitsy tonga teo am'le good morning de mba anay any good morning de nanefa good afternoon de mba anay ihany aloha teo mbola tsara fa rehefa nanomboka antoy am'izay le hoe ty am'izay raha ny zavatra ianarana inona ny tao verbe to be have been to zi has then have haven have ny hinna hevin nanomboka kamo am'izay hoe to be ba zay marina to be misy terbinina ny hoeko ny afarany am'ty mba tsy izy zavatray tena lasa mahabiredredy a satria misy verbe be zay anarana to past composé ato section present perfect tena kany akamo am'izay hoe zany ve natao tsinjery atao trany to be have been to see sin to see zany hoan'ny mpianatra anglais mahay an'izany mihitsy dia ho azany nanomboka naninona am'izay ny akamo hoe zany ve de fantatro mihitsy ary fantatro mifana masina fandradraitsika rehefa tonga eo amin'ny stady somary ohatry ny manahirana io de anomboka ho tady kivitsika fa eo indrindra ianao tsy maintsy misurmonter an'izay le ao anatinao zay raha nany eo tamintsika teto sika tamin'ny hoe ny olona de tahaka an'ty le stylo ty minao fa nahita an'izay ny akamaroantsika ohatran'ty ity le ao amin'ny koritiana hoe tamin'ny voalohan'ny tany de zay ao amin'ny tany de tahaka n'lay amin'ny tany tao amin'ny koritiana nisy an'izay atsangany tanana zay teto ndray koa tamin'izay e sody io ndray raha fa mifanisy zao tsy amerina an'izay tsontsika fa jere fotsiny loha le koritianina ho an'le tsy nahita angakaingana be ndray aloha e vetivetika satria misy idirany eny azy mirahalahy teo le resaka fanahy masina nge le resantsika e le koritianina voalohany de toko fa raiky ambin'ny folo izay zapadilindra koritianina voaloha toko fa 5 ambin'ny folo andininy fa 7 ambin'ny efapolo le fanahy eo le resantsika le toyany amin'ny pasteur hery satria tokony hitrany fivebahana nefa raha tsy mazava mihitsy zay tokony toyany amin'ny pasteur hery zay sahirana de vakio nge le manomboka am'le 47 fa fanahita an'izay nareo hoe ho an'izay fanahita de mamaky 15-47 isa roa telo ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany zay le fahitatsika teto raha sy tisy tolona ty zay ozytsika hoe ty le tany de misy olona faharoa za tsy anazava nintsy fa nazavaitsika tamin'iny de le faharoa ny olona faharoa de maninona ozy izy avy any an-danitra de toy izy am'izay nge zay avy amin'ny tany de tahaka ny amin'ny tany ary zay any an-danitra de tahaka ny avy any an-danitra zay le koritianina nijeretsika tamin'iny ity le avy amin'ny tany tya de mitovy am'le tany de misy teny mihitsy hoe tamin'ny ota ny torotoronany reniko de voalazany galatiana toko 5 ny nofo manohatra ny fanahy reto zavatra roa reto zany matetika de mifanohatra satria ny tany de avy amin'ny tany tsy mahay afa-tsy mifisaina ny tany ary le fanahy de avy any an-danitra zay le eo amin'ny anareo ao de ty fanahy ty tokony saina zay an'Andriamanitra koa satria le fanahy raha ko fanan'le vatana de le vatana zany ny tena hita maso de matetika le tena hita maso no tena anteheran'ny olona sy tena hitana fa le tsy hita maso ao anatiny tsy every mihitsy ka de mitovy tahaka an'ty stylo teo hoe mahisy le ao anatiny no le ao velany kanefa ny tena ilaina am'ty stylo ty de tsy ny ao velany fa ny ao anatiny mazava ndray aloha ve sa tsy mazava loatra eo de satria rehefa mialany ty stylo ty de mba ahafahany ty manoratra ndray de tsy maintsy sarzena le ao anatiny zay le jobiliny resan'ny pasteur hery teo hoe rehefa mireraka ny fiainan'le stylo de averina amin'ny loniny zany hoe asiana ranony ray izy ao anatiny ny pentecoste zany de amerenana amin'ny loniny ray an'le raha ity stylo ty ny resahana ahafahany ray maninona manoratra tsara tahaka ny teo aloha de satria mifanohatra izy anankiroa de ty le nofo ty tsy mahay mandray an'izay fanahy zay de rehefa mianatra soratra masina ianao rehefa manomboka mianatra de ty nofo ty tsy mahazaka an'izay ty te hianatra ihany te hijery ihany fa le nofo hoe do za ambony sezo de mampianatra ary pasteur nefa ina ho nendresanty io le fanahy mangetaeta be an'le izy satria io ny sakafony ty fanahy ty tsy mahay misakafo am'le vary hoaninao tsy mahay misakafo am'le kotoleta hoaninao
tsy mahay an'izany, fity ny mahazo tombony amin'izany. Fa ity mba te hisakafo, fa ity indray mana hoe tsy zakanay zany fa zay zany efa tena reraka fa alao sy matory fa hatramin'ny alina efa tsy dia nahita tory loatra, dia za rary misy toy nipetrapetrahana kely akanaina za mba atao am-piangonana mba akaina kely atory, zay le nofo zay. Dia eo nareo zany le stasitsika tsy maintsy manohatra an'ity. Dia Jesosy efa nameny lakile zay tsy averitsony ny tany sain'ny pasteura hery teo, zany natonga an' Jesosy ny fahadianana 70 andro, satria fantany fa raha nao mission izy ka tiany mavesatra dia tsy ho vita mihitsy ny mission an'ity fanaty. Dia tsy maintsy omboany ty vatany ity, tsy omena an'izay lainy 70 andro mba hisandratra le fanahy ao anaty. Rehefa nofo ny mena sakafo sy torimaso sy filana dia mitombo nofo miamatavo mengezy. Fa rehefa tsy omena an'izay ilaina izy fa ny fanahy dia mengeza ny ara-panahin'ny olona. Dia ny fiainana nefa tsy ara-nofo fa tena ara-panahy, satria ny fanahy no maha-olona. Mazava amintsika teo aleo reraka nofo dia matory dia mahazo aina rapitso, toy izay reraka ara-panahy. Fa ny nofo reraka misy mazaka fa ny fanahy reraka tsy zakan'ny olona. Zany hoe ny fanahy mihitsy ny tena maha-olona ny olona fa tsy ny nofo. Tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana ny tenanao. Rehefa ambinina zany ty fanahy ty dia manaraka ho azy hatramin'ity ny fitahina. Zay le nyresahana teo. Dia zay ny mahatonga ny hoe fadianina aheny ty. Dikan'izany arakaraka ny lanjany ara-panahy zakanao no azakanao ny zavatra anankiray miseho amin'ny fiainana. Ny olona tsy dia ampy loatra le ara-panahy azy ao anatin'le maha-olona azy na problème kely ary. Raha ny zanako zao hoe efa taona ampitoraina bidon raina 2 litre fotsiny dia tsy ho zaka nety maketsiny dia efa manomboka reraka izy, satria izy mbola maninona zaza. Fa raha za zao mety mba mazaka hena mety 10 litre mety zakako ihany satria za efa mba mielehibe. Fa raha misy olona bokolozatra be, arakaraka ny habeany no azakany zavatra be lavitra. Arakaraka ny ara-panahinao matanjaka no azakanao ny fiainana. Misy olona zavatra mety heverinao tsisy dikany fa mavesatra aminy zany, satria le fanahiny no reraka. Dikan'izany ny fahazakatsika rehetrarehetra eo tsy mitovy ny fiainana. Ny zakako mety tsy zakanao ary zakanao mety tsy ho zakako. Fa zao nefa ny tena azo antoko, ny olona matanjaka ara-panahy dia natao izaka, mahay mizaka ary tena mahazaka ny zavatra rehetra. Dia io ny eretan'i Jesosy, feno ara-panahy dia everesiny pria rozy ny tompo hoe zakako zany amin'ny fanahy zay efa nomena hery atrehako an'izany kapoko zany. Marina le teny teo fa kapoka andray mandeha dia matsika. Fa ny tompo nitsivy amin'ny 30 noho ny degré ara-panahy zay tao anatiny no nazakany an'izany. Tamin'ny fotoanandro raha manapaka planche ohatrohatran'izany, raha zay ty tanako ty tsy atapaka an'izany fa mety tindray mipilaka. Pary dia jerena le tanana indray to mipilaka. Azonao fa tapaka le izy sy noho ny amin'ny amafy ny tanana, fa le pouvoir zay avoaka avao anatin'le herin'ny tanana. Zany hoe misy hery avao anaty tonga dia tapaka le planche. Arakaraka ny degré ny hery atao anatiko zany na totondry le mandeha dia afaka mipitika anao mankeriheriny ery. Dikan'izany zany ny tena maha-olona ny olona dia ny herim-panahy zay ao anaty. Dia efa natory teo zany hoe Jesosy nanohy lalana mihitsy. Zay le resakintsika hoe tsy vita ndray andro, tokony avy nianatra. Dia rehefa avy eo no mena tao ohatran'iny Jesosy iny ametraha tanana dia nilatsaka le fanahy masina dia ny fahadianina mihitsy aloha mba le fanahy masina ny raisin'i Jesosy, fa mbola tsy nanao asa izy aloha fa ny fahadianina 70 andro mba le nofo mihitsy ny hetry fa le fanahy nisandratra dia mba ho fenon'ny fanahy araka ny tenin'ny pasteura amin'izay izy. Zany hoe ny fahafenon'ny fanahy zany tsy vita eo amin'le nandray fotsiny fa tsy maintsy trandrahana hoe ahoana ny atao. Dia nanovo tenin'Andriamanitra Jesosy amin'le connexion tamin'ny rainy dia mivavaka izy mba ho feno hery. Dia ny fahadianina izy, dia rehefa nanomboka amin'ny fahadianina Jesosy dia mandeha dia na nialika fotsiny amin'ny teny fotsiny ary dia izy ny olona hoe ohatran'ny lehilahy io rehefa miteny dia misy hery ny zavatra teneniny, satria fenon'inona izy fanahy masina. Dia mbola zavatra asa be zany resady, tsy hoe asa be hoe sarotra fa misy digana tsy maintsy dalovana. Raha ny tokony ho izy zany zao ny sabotsy rapisy tokony fifadikanina. Raha ohatra zany ka miprogramena mialoha ny zavatra ohatr' zao dia tokony hoe fampianarina alatsinainy talata, larobia amin'izay aloha tena atorana hoe tireto lehibe batsika, satria ameo anina anankiray raha misy eny aminareo tavoangy farany amaranako ny anahy. Tavoangy na misy rano na tsisy rano zay manana mba omeo ihany azy mitondra an'izay. Ao aza mifampijery fa zay manana tavoangy tsy misy rano ty anankiray ty misy tavoangy ty anatiny ty rano madio. Ny olona rehefa mangetaeta rehefa tena poka ny tendany dia te hisotro rano izy. Marina sa tsy marina aloha zany
nefa raha isotro rano izy tsy ny rano rehetra hitany de hosotrony fa mitady rano iny izy madio. Raha ty tavoangy ty ve no nasiko huile vidange zao anatiny, azo sotrona be ny rano anatiny io raha le fosa tsy azo, reo namaly an'izay tsy azo sotrona. Dikan'izany raha nisy huile vidange tato de tsy maintsy vako mihitsy aloha izy. Iny tsara le etapy atao inona izy hoe de atao inona le huile vidange ao anatiny, arina zay arina. Rehefa arina ve le huile vidange de vita de tonga de azo asiana rano madio. Fa mbola atao inona indray izy, sasana de mbola ampiasana teknika mbola asiana le inona moa loatra loatra zavatra tsy haiko ny anarany reny fanadiovany, tsy haiko fa vehivavy mety mahay an'ireny le angamba ny anarany reny de rehefa avy de asiana savony de mbola arina indray mandeha de aveo indray maninona asiana fandrony, mety ampiasana rano mangotraka mihitsy ary mba ho afaka le huile vidange ao anatiny. Dikan'izany raha ty za fokarongony fokasigara teo aloha tsy afaka tonga de ametrahana rano madio ao anatiko na fana masina. Problème mampiandro tokanana efa 3 andro melohan'ny tokanana izy zay vao dio, zay tsy tsy azafady fona Jesosy tsy possible. Fa misy fahotana ngefa natao nandritry ny 50 taona mety 30 taona le olona 3 andro ve no analanao an'izany fahotana zany. Dikan'izany ny fiomanana 2 taona tokony bebaka isan'andro zany hoe diovina kiritsy isan'andro zany. Azonareo ve zany resaka zany iala jerevinareo fa zay ambandry pasteur Herzog na nahita tsara zany hoe ahoana moa ny olona rehefa asiana tromba ametrahana tromba rehefa andresahana teto zany, tsy mety mipetraka ao anatin'ny olona misy zanahary zany ny tromba. Nateo zanahary de le Andriamanitra lehibe ivavahantsika io, zay ny akaiky ny doany amin'ny tandrany teo lasorako misy toana ambany zanahary teo, fa alan'ilay mpimasy zanahary aloha io olona io zay vao ametrahany ny tromba. Le atao alana zanahary hoa zany eritreritran' zany alana devoly le olona, fa kaita ty arina vao napafantatra dada rabe ny ovafo hoe efa ny ovafo de hoe ny atao hoe alana zanahary iny pasteur de hoe esorina zay ambina fana masina mipetraka ao anatiny ao le zanahary resany eo zany tena le Andriamanitra mpamorona mihitsy. De inona ny atao izy asiana tany malandy ny andry ny aloha de am'izay manomboka sorena le fana. Ny olona zany natao hoe mpanota very mbola misy fana ihany ao anatiny ao, mazava aminareo aloha viatra eo aloha de alana zany le ambiny amin'ny alalany hoe asiana tany malandy. De rehefa tsy miala amin'iny indray de ampisotrona toka kely mamamo zany atao zany zay maleo monina n'le fanahan'Andriamanitra ao mihitsy. Rehefa tsy miala amin'le toka de ampitsinjana zay titikitikitika hoe titikitikitika aizenareo ko tay de am'izay zany le fanahy anatin'le fanahy masina sisa ambiny tavela leo monina am'izay. De rehefa leo izy de maninona miala am'izay zany kay natao hoe alana zanahary. De rehefa aveo am'izay midaboky ny olo iny tena vidy, tena hoe ty zany raha ty zany de narina vidy fa ny madio indray no nasorona tao anatiny. De zay vao apetraka am'izay ny fanahana trombo, zay olo io vao mipetraka zay vao trombisy tam'izay izy mivoaka aveo de misy taona am'izay antanina izy zao de na vehivavy ary izy de zao randrena-pomerina zao zovy de masony hafahafa be mihitsy, zany hoe efa tsy mikontrôle vatany intsony sy ny sainy. Andriamanitra mantsy tsy manandevo, tsy hoe possédetsika rehefa misy an'Andriamanitra fa izy manolotsainy. Azonareo tsara toetra fa ny devoly vao tafiditra izy tonga de tsy tompony tena intsony, tsy malala zay tokony ataony fa de miteniteny izy. De rehefa lasa indray le anako zay le izy io zay vao mitenitena indray izy hoe za ty ihany ty. De mahagaga nezao tontolo zao ary alany zay ambina fanazy tavela ao sisy, fa ny antsika ohatra maika fotsiny lay ametrahana le fanamasina. De inona ny zavatra mitranga raha mbola atao ihany le huile vidange kely ambony bebabebaka ihany olona ary tena mba niezaka fa misy tabela ao tonga am'izay ohatra any am'toby na am're catéchomène de apetraka amin'ny fanahy masina. Midina ihany le fanahy masina satria eo le inona moa le mpametra tanana, saingy tsy mahatoetra elao ihany izy satria mifangaro izy ao. De zay mahatonga an'le olona hoe ohatrohatra masimasina zany izy ray volana sy rafona ao na ranabavy fiadanany takoanao na vavao fiadanany rehefa lasa 2 volana zay fiadanany mandeha ny 3 volana fiadanany fa manomboka maninona am'izay izy manomboka meninona zay le fanato efa miamiala satria iseho am'izay le mahizy azy. Ary rehefa vohitsaka izy tamy volana izy rehefa vohitsaka de izy azafady raha lafa tavelo ambany tongotra ao tongotro ange azafady. Fa rehefa miaritra am'izay de ahoana tongotro angany tsahana ohatran'izany ataoko malala ny anarako am'izay ianao
dika le malala ny anarako a mivoaka zay le tena maizy azy tavela tao ambany tao satria sy ny diovina ny videna tanteraka mihitsy izy mazava amitsika be zany tokony ho izy zany de hoe tena siansana filatsany hery mifany masina tokony misy ansa mihitsy hoe 3 andro hery ny eto am-piangonana mihitsy na isaky ny amin'ny efatra de tena alana bebaka mitsongolo batity daholo mihitsy hoe jesosy io za io fa tena jangatsanga efa zao raha mbola misy mampalelo vangindray raha alina lasa aloha moa de manofy amin'ny alina de asioana tonton anay hoa tsy mpino tato amitsika tany fiangonana rahavavy zay tsy mitondra baiboly tsy anina fa fanotenix ianao fe mino fa miteny amin'ny nofy Andriamanitra tonton sady miaina izy miteny hoa izy mino areo izy izy androany ivavaka tsika sy tonton jesosy izy mantsy jamba le tonton zay mipetraka atao aminay bavangio izy jesosy efa niresahako maly fa mamerina kely ao azay teto maly bavangio izy jesosy inona zavatra tsy nety nataony fa tena te ibebaka izy sandarma moa izy de lasa jamba zany vokatry ny izy moa teny tody nahazo azy any nahazo azy io hoe zay moa le filazany zany de tonga ny alina za lasa tamin'ny valy teo notany zabotsy verina maraina tena nytaonao zao izy voniditra tena miteny rangaty Andriamanitra ahoana hoa zay tonton zao izy izy voalasy ianao de sakafo kely meny saondra sakafo de voalasy ianao de nanomboka ny vavaka teo tena nangataka hoe tompo fantatry tokoa fa araky ny tenin'ny pastera teo de mamangony ianao aminao vavangio inona ny mampajamba satria masongo tena tsy mahita ny inona fa fotsy be daholo reo masongo reo inona zao izy nofoko tamin'ny alina efa nitataraiky maly fa averiko androany zao izy izy nanofo nitondra camion de be pneu be reny de camion fanjakany reny de noeto de nitongisiko le vavahady de rehefa nitongisiko izy de nandeha zay maromaro lahy de zaho izy tsy haiko ohatrany hoe manipy bala ao anatin'le izy ve sa ohatra manipinipy zavatra ohatrany hoe bala mihitsy mitako de isaka manipy bala ao izy izy de fe nifatim-be vavy eraky ny arabe sy zazakely izy aorigaka ao izy hoe aonary nifatim-be vavy aorina zay lalovanay izy de fe nifatiny na ohatrany hoe fatiny zazakely sy vehivavy de nandeha zay izy de nitatara lavalava teo izy de ozy mantsy anazy zaho tsy pasteur tatararena atoandro fa sarotra be mahazo azy aho fa zato tam'izany tsy tena mbola mifandray be loatra tamina de tsy maty menatra na ny antso any dada fa alao adikadikako ihany aloha fa so mba misy haiko ihany jesosy io ianao jesosy nefa niteny fa raha amin'ny olotsotra de fanoharana ny atao fa ianao any tena nametokotompo hoe raha aminareo mpianatra de ambarako anareo miafina raha mba mpianatra ao ihany jesosy mba tenenao inona ny hevy zany de nanomboka nisy tolotsainy tonton nareo ve taonko nanana fiara na ohatran'izany nampiasainareo à la disposition eno izy izy manany zay boky aloha zany marina aloha le misy katikata faharoa raha mifahazahoko le soroanareo le vavahady de misy fotoana angambonareo mitondra an'io tsy miery zay marina zany ozy izy fa rehefa misy fotoana tsy eo ny sy hevinay de hoentinay mivoaka mandeha io hoe ifananam-panjakana de hoentina mandeha zay koa de marina zao andray tonton fahatelo nareo ve mizara bala sa mamme sa ahoana fa misy resaka bala ozy ianao tao anatiny de nandinika izy zaho tsy mizara bala fa zaho izy magaziny eny asa tao de mivarotra bala zay mihitsy nataony efa maty moa izy fa azo injehana mihitsy izy am'izany de ataony zany fa zao izy efa maty izy aloha teny kotsy efa maty izy mba tsy isy indray hoe taratasy indray te pastera ianao zany fa maty le tonton zay zao izy zaho izy magazay de za mifanisan'ireo de misy toana zao ngeo izy lazaiko aminao hoe reny dalo reny any reny tsy mahita ampiasa an'izany fa matetika avy amina ihany izy mihitsy no devoly azany secret zany reo izy tsitsy afa tsy mahitsy avy de zaho izy magazay de misy toana eo avoaka zany izy mahatonga le hoe rehefa manao accrochage ny dalo sy ny zandarma tonga de tifirino faty io raha ohatra ka nakatao aminy am'izay tsy midevoly secret tonga de vonono na de tsy tokony vonoana teo de vonona ozy izy aveo amantsy anazy farany midika an'le ianao zany mpamin'ny bala ao aminareo fa ianao tsy malala fa noho ny bala ary miamenareo de be da be ny zazamambehivavy maty io zay marina zany izy fiza moa malala na dalo ary reny video reny de fampitifirenany de be ny zazamambehivavy maty vo ny teny an'izay izy de mitomany endrika am'izay izy de loatra ny fahotako arary noara jamba akehitiny izy izy azonao le jesosy maninona mamangy tena mazava ho azy zany ny beba ianao tonton fona ho afanitody ny olona rehetra baiboly ho misy miteny an'izany hoe nataonao ihany nampandiavony Jehovah anao misy azany any amin'ny Joba jereo aloha zany sao de lazainareo fa zany reny miteniteny foana an'izany fa tena misy mitody atao amin'ny baiboly fa tsy zany namorona zany amin'ny resaka fanahy za Joba 33 izy zay angambany
33 34 34 34 11 efa hitantsika zay 34 10 11 hoe ao mamaty kaikana pe fosy pasteur ery teo mba mamaky baiboly nanaran'i Jesosy koa am'izany miaino io ianareo manam-panahy lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsy tony anao meloka fa ny ataon'ny olona ihany no ampandiaviny azy. Zany hoe misy zavatra nataoko dia manody amiko ary iny le resatsika nresantsika tamin'ny hoe misy tovovavy nanantona anao bevoka dia nilazany hoe pasteur sauvy mba fitantanan'i Jesosy ana dia za ohatra tsy haiko koa zay nahazo fa za koa ohatra mibiany ihany angamba dia nanao hoe koa na Jesosy raveo ary navavy tsy teny hoe inona kiny idirako amin'io. Tena marina satria tsy Jesosy nge hoany nabevoka anao ary Jesosy tsy nanery anao mihitsy hoe andanonareo miray dia zany aza ampidirina mihitsy Jesosy hoe zao ve mba fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainako satria ny rainareo tsisy hoe Jesosy avy miera kely aminao fa mba hiaraka amin'ity vadin'olo ty aloha dia zany nataonao ihany le maninona manody dia mitaizy ianao aloha zay le resaka zay zany hoe vokatra io zavatra io zany tena nanomboka ny bebaka izy ary zao mba fangatahany zao izy maniry ody mifaty zany fa ny zanako mba tiako raha mba jeren'Andriamanitra fa ny ako ny fiainako efa tsisy fanantenana tsony sorana tompo moa zany fantateraka ny valimbavaka ny eritaona taoriana zay mbolana teo sa valivolana lelany tao aminay dia maty le tonton anay io fa ny zavatra mahafinaritra lasa be ny tanàna ny zanany ankehitriny sy tehaka ho an'i Jesosy kosa zany. Mamaly Andriamanitra sa tsy mamaly tena tafity noho ny amin'ny vavaka nataon'le ray aman fa le tianao tenenina dia hoe rehefa mivavaka tamin'ny fanahy zany le tonton anay tena tamin'ny fony fa tsy tamin'ny eritreriny satria raha nofo dia manohatra dia tena tonga Andriamanitra ny connecta tamin'ny fanahy satria Andriamanitra dia fanahy zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka dia zany tsy nofoko ny vavaka amin'Andriamanitra fa ny fanahy sy ao anato dia rehefa tafahoana izy anankiroa dia tafaray nyty sy ny manina ho le fitenenana dia zay zavatra zay tompoko le niresahana teo aloha teo hoe ohatra ny tsy vitana siansa anatin'ny roa marina zany izy pasteur Ahery sy ny rahalahy tato fa matetika moa vita zao nitoronay ohatra zao dia mety misy rahalahy hafa indray manohy azy dia mety ho time hafa indray ilay hoentiny moa pentecoste koa moa efa amin'ny latsinainy dia tapaka indray iny aloha dia amin'ny heritaona indray vao misy pentecoste dia mianatra indray tsika amin'ny heritaona dia mety ile androany indray naverina dia ite indray zay manao hoe fa manaraka indray moa io toizany ile manaraka zay ndray amin'ny 2030 le tohany amin'izay angamana 2032 dia zany mila mihazakazaka kely tsika mianatra dia tena mila mifantoka amin'ny fianarana fa rehefa miala tao amin'izay le zavatra ratsy rehetrarehetra le menaka dia nanomboka nasiana rano madio amin'izao anatiny fenony ty zao tsy feno ty zany zao vao nandray rehefa nandray rano rehefa voadio tanteraka dia efa nandray rano fa ny ateo hoe feno zany dia hoe mila manatona rano loha rano izy aninona ameno azy dikan'izany rehefa avy mandray ny fanahy masina tsy mipetrapetraka fa mila mameno amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fametrahan-tanana ary rehefa feno ny fanahy masina dia ozy Andriamanitra hoe miambena fanodevolo fahavalinareo dia mierina mandehandeha tahaka ny dioana aza manome fitoerana ho an'ny dikan'izany dia ohatran'ity mihitsy hoe saro miaingana le vatanao mba tsy hidirany devoly azonao rehefa ao le fanahy masina aza manome fitoerana dia akatony tsara tahaka an'ity fa milaza aminao fa raha ohatran'ity ianao tsisy problema manjoa fa ty zavaritiana totako ohatran'izay ary ty pitseriko vaky sa tsy vaky izy vaky sa tsy vaky raha feno ny fanahy masina ianao tsisy mamporotra anao zany ny fiainana rahalahy fa ianao matanjaka indrindra raha-panahy tsy hoe profon'izany ty nahasiana totorotona devoly ianao sa misy mafy ianao sa misy mafy aiza mividim-piainana miakatra ny vary miakatra ny vidiny-loka miotsiny izy sa tsy miotsiny fa mba mameza fitoerana amin'izay hoe le vidim-piainana marina ohatra ny miakatra manome fitoerana amin'izay zay fampireto amin'izay nge io hoe azo dia pedin'le tompony le tavoangy manahoana izy petra sa tsy petra ka ianao manome fitoerana ka menao fitoerana satana amin'ny fahatezerana sy ny alahelo dia peritra ohatran'ity ny fiainantsika dia tsy mazaka voadonany kely fotsiny voatra zay dia fa iny dia fa maninona peritra zao zay nge ny kristianina mitovitovy amin'izay hoe miakatra indray mivary pastera tsirama ndraiky koa rapitsy hoe vidim-piainana pastera mba eto mibavaka izy amin'io tsy mety fianona amin'ny fanahy masina ka androany ny vahaolana fianona ny fanahy masina dia aza manome fitoerana ho an'ny devoly tsony dia ho hitanao fa atanjaka ianao ny ara-panahinao manomboka androany dia ho tanteraka aminao daholo le teny sy tsotrany rehetra teny tapitra tompoko ny androany fa samy io tahin'Andriamanitra daholo tsika tsiraray avy
atsaka fahatelony. Devoira mody any an-tranontsika, io tsara zay zavatra tena tokony bebana aza mana-mariteny. Ifony mandra-patonga ny amin'ny lahady, mbola manantsika zomandro any paster de sabotsy rapitso. Tena raha azo atao mihitsy ny fady anina rapitso na any amin'ny toerana zay azo ifadiana aniny. Tena resaka fanamasina io resaka io mandalo fotoana, de io zany ararotinao mihitsy aminatiny io hoe Jesosy amin'ity fotoana ity tena tsy anaiky raha tsy ofen'ny hery fanyamasinao. Tena mora reraka Jesosy de ibebao avoa le menaka bidany zany aminao le alahelo loary eo amintsy za ty mora malahelo ty masoko ty mihitsy Jesosy ny tena manimba ty mireto ty vavako ty masisika io Jesosy ameko anao io Jesosy molotro mihitsy masisika io. Tena atao an'izany mihitsy anie alao anatin'io Jesosy fa reny rehefa tena prenao araka ny tenin'Andriamanitra nefa zay mitady no mahita ary izy ny teny raha katsahanareo tahaka amin'ny fikatsaka volafotsy katsahana tena mikatsakantsika zany mitady an'izay Andriamanitra zay de mino somatoky ary marina Andriamanitra ka tsy mba tsy marina izy akory ka anadino zay zavatra rehetra zay nataontsika. Fantanina vonona sa tsy vonona ao amin'izany tsika tena pre de miroso amin'izay tsika fa misy atrikasa kely mba mety hifanarahana amin'ny fiangonana raha mety ianareo tahaka ny tamaly zao hoe vokovoko manga ny maly de nampahirezina le olona tonga teto hoe nareo tonga revy zao ampahirezina daholo sa hiara hiasa amin'ny vokovoko manga de naranandinky sao nge ho are olona tsika ne mianatra de aveo mody fa raha te hitombo de mila ampiarina aloha le zavatra efa hay. Ny fampiarana ny zavatra efa hay no mampitombo. Ary tamin'ny andro ny mpianatra rehefa tsy nanakohanina ny olona de nampitombon'ny tompo mofo dimy sy ny azandrano de niteny Jesosy hoe hoany ry Petera. Zany ve niteny atao anatin'ny baiboly fa andana atao inona ozy izy? Zara atao inona ozy izy? Noana ve mpianatra sa tsy noana aloha tamin'iny? Noana izy fa mbola nasain'ny tompony zara aloha de rehefa nizara Petera nizara ry Paul tsy mbola nisy Paul tamin'izany zara ry Andrea zara tamin'izany de gaga izy fa arakaraky ny nakaniny tao anatiny no nampitombony tao maka izy de nitombo maka oy de fa nizara ny Petera zara ry zala fa tena mitombo ke ty rehefa isaky maky zara ho zarainy de ny sekrean'ny fananana zany sy ny fitombona de saky mizara ny fiainany. Isaky mizara ianao tombo ary tsy vitan'izany fa mbola misy ambiny ary ny ianao raisinao ny fiainany. De resaka teto maly hoe maninona moa ianareo no mijanona spectatera foana re olona eo mivokovoko manga, maninona raha tsika mianakavy miara-miasa amin'ny vokovoko manga fa tsy mijanona ho mpianatra fotsiny de inona ary zany le raha miasa? Ny olona nge tsy voatery manadio arabe fa ateo manadio fa rehefa tsy manary fako eny amin'ny arabe anao de fa manadio ny dikan'izay. Rehefa tsy ariko eny amin'ny arabe ny fombomboka de fa nanadio azay. Dikan'izany tsy voatery mamafa no manadio. Dikan'izany tsy voatery teny aza mivarotra lahady aza miasa lahady fa rehefa tsy mividy zavatra lahady ianao de tsisy hivarotra tsony koa rehefa lahady. Mazava sa tsy mazava fa izany resaka zany ny atao hoe mpandray anjara zany na indirect na direct azonareo atao ne miara-miasa mivokovoko mangy tonga de manao photocopie-tsika sarina zigara olona pongse de apetao amin'ny tsena, manana tsena avy anao de apetao amin'ny tsenanao, manana fivarotana de apetrao, manana fiara apetrao no smoking. Fa rehefa mahita an'iny olona raha mivarotra zigara anao de aza mivarotra tsony fa sisy soratra hoe aza mandany vola am'izay tsy hanina zany de efa vokovoko mangy ianao ao anatin'izany. Dikan'izany lasa mpandray anjara ao amin'le ministeran'ny tompo fa tsy le ampianarina fotsiny ao am-piangonana sisa de mora reraka satria tsy nampiariko tsy nizaraiko izay nananako teo amin'ny tompo. Manomboka izao ny kristianina ilaina efa nanao an'izany fa tsy hoe zao tsika vao anao tsy izay tsony fa tena hoe anao asa finoana rahana asa am'izay. Androantsika zao ny resaka an'izay tonga de arahantsika asa inona ny resahandreo lalahy teo anatin'ny adiny roa adiny telo zay ve zay le secret ampiariko. Za tena nandraiky namieny taratasy kely be de be ny amany tsy raisiko note taratasy kely ohatran' zao le izy de tonga ny antrano ataoko tonga de cahier anankiray am'izay de rehefa mba ampianariko any ambadiky any rehefa tsy eo mason'ny zareo de ohatran'ny zany ray mbo mahay efa le ty ihany no nalaiko saraiko makary sikongely mba petsipetsy raha vao eo mantsy de izy zareo ohatran'ny liana ihany zany zarainy zany fa mba ilaina de mizara tahaka an'izany. De misy fotoana koa mipetraka mihinana aloha satria ny lehibe tsy le mpampihinana fa le mipetraka hinana ozy tenitsika nefa ny tena lehibe koa ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy le lehibe mamahany satria ozy ny olona izany lehibe le mipetraka hinana sa le mampihinana de ozy ny olona hoe le mampihinana ny lehibe de ozy ny teny tompo tsy zany marina fa le mipetraka hinana satria le mipetraka hinana patron kely fanao panana zay andro miandray baba
dia zany le zaza mipetraka hinana zany lehibe fa le mpamana zany de piasan'le olona mipetraka hinana dia zay zay mpanomponareo satria zay mamanareo zay nareo fa mitanatana fahanana daholo rehetrarehetra de efa voafahana zanareo de misaotra nareo fa vitanay mpanomponareo miasa zay natao de manantena mbola eona aminareo amin'ny fotoana zay eonany saotra tompoko farany sao be loatra amin'ny farany nono mety aminareo ve le mianatra sa manahoana tsagnano ny tanana zay miteny hoe mety aminay mihitsy le mianatra sao tena mba iangaviny tsy tokony iangavy an'izany fa ny faty ningaina mavesatra mariny zany ny faty ningaina mavesatra fa ny olona velona tsy mila ingaina mavesatra zany aza miandro hoe iza no mety voatongotsika satria tsika tsy manaraka olona fa manaraka zao mba tena faly fa tena feno ray ianareo na de ataontsika hoe tsy ana fa tena mba maro zao de zana foana izany izy aza atao hoe rehefa miteny izy de miadana be nambany fa maiza mihitsy ohatra le hoe tsy voatany tamin'ny voalohany tsy nakafy mihitsy an'le hoe to be has been eleo fa ny anarako ane laiko fa ianarako ihany fa rehefa nanomboka ny anahy iny ezatra le anglais am'izay tsy androko tsiny am'izay zay afanadinana mba naneo am'izay tamin'ny soutianansako hoe zany mahiteny anglais de nasehoko tampia izy on I speak fa alela ary tena anahy na midadana raha zany sy mahay anglais mihitsy tsy fantany fa niaritra voanahy anio azonao dian'izany manana faharetana rehefa mianatra aza aminay ianina ndray zao mampianatra ianina fa le reto de raiso daholo fa reny no arena reny zaraina aminareo amin'ny takarivo reny tsy ana reny misy am'ireo ranareo na lainy de azaraiko amin'ny tantoetriny hoe zany tena mbo mahay refa reo na mpianatra an'izany de zaraina aminareo fa rehefa hainao le izy maka azy de hainao koa ny maninona mizara azy de mitombo ianao ao anatin'ny sehatry ny fanompony tongava foana raha lasirana vavy na laka misy na zoma na laribia fa tena tongava ohatr' zao fa vonona foana izay izarany sosiny tsara ary jesosy koa io mametoky zay mety mandao fa jesosy tsy andao anareo mandrakizay rifana io sangantsika re manatriana nianao mba nolorana ny vavakai mangina tsovetsompo zay atoloza vola sy ny arena samitsy ananana famindro ny vavakai kina fanolorate hoanao vola sy ny arena samitsy ananana indro ny vavakai mangina noloratena hoanao sy afaka mandoalika ty andoalika sy tsy afaka tsy manino etsakaninany sao malalaka be anareo ty altary ty sy maninona mihitsy sy bety sy tsana fotsiny afaka mameno misisitsika amarana mivavatsika de sady angataka eo anatreny sahimaka ty aloha sahimaka ty aloha amrosoa tya de afaka mandoalika eo anatreny jesosy kristy tontsika sahi miroso azy amfanelitery ao anatin'ny tabio ao fa tena andoalika eto anatreny jesosy miany angatatsika de mba ho ampahafantariny tompo atsika raha misy zavatra nampalahelo azy nataontsika tamin'ny fiainana mahatonga atsika tsy mety fiain'ny fanay masina mahatonga atsika koa ndraiky reraka lava raha mesazy tonga ty maro olona tena resy anaty maro ny efa miverin-dalana andoantsika etoraka fa eto jesosy eto amin'izao fiangonana zao jesosy mbola tsy nanary atsika ny tompo hoe mbola nanao fanavao ny fanekeny amintsika mandrakariva izy araka ny tenin'ny famimasiko sy ny foko izy de hoao aminareo mandrakizay io zany de andao iantoraka amin'ny fotsika ray manotontsika eto anatrehan'i jesosy kristy tompo ivavaka itsika samy miteny tsy mampaninona tonony amin'ny vavanao vavaka itsika ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra mandoalika eto anatrehanao zay manoloana ny alitara masinao ankehitriny
andohalika izay satria fantatrao ny amin'ny fiainanay, fantatrao ny mampangetaeta n'izao vahoaka tonga eto izao Jesosy androany, tia hitanao izy a, tia andreny feo anao izy, ary tia halala ihany koa ny sitraponao amin'ny fiainan'i Jesosy a. Elohan'ny hodinay a, dia ianao ny efa nampafantatra anay ny tokony ho ataonay. Misaotra anao tamin'ny torotenizmy rahalahy teo, nampianatra anay indray, namerina anay ho amin'ny laoniny Jesosy a, araka le teo tokoa ny Jobily 50 taona, famerenana amin'ny laoniny zavatra rehetrarehetra, fahakalazan'ny Pentekosta koa zay, mba te hiverina amin'ny laoniny fiainanay. Misy efa tratrana kansera, misy Jesosy marary hatrany anatin'ny ray manontolo any, marary ny fiainanay Jesosy a, tena marary anie Jesosy ny malagasy, ary hitanao zany fa mihinana fako ny akamaroanay. Zay efa mba nitalaona taminao mandrakariva hoe inona daholo ny antony zany. Naneo moa ianao fa ny famadihan-drazana, ny fanompo-tsampy, zany inge Jesosy, zany ny tena mamatotra anay. Ary dia zany indrindra tomponao andolianay eto anatrihanao ankehitriny. Jesosy fantatra fa eto ianao, fantatra efa mihaino vavaka ianao Jesosy, ambanao tahaka an'ilay jamba ihany koa zay eo anatrihanao, hiazakazaka zay Jesosy, angataka famindram-po eo anatrihanao, ny amin'izay mety tsy ho fatanterahana, ndraindray zay lasa toetrany lasa mitsaratsara olona Jesosy amin'ny fiainana, ndraindray lasa mora tezitra zany zay, mora kivy ihany koa amin'ny fiainana, satria tsy fen'ny fany masiny, tatao hoe mpanomponao ihany, fa ndraindray nge masika ny vavanay, tsy azo raha monina ao anatin'ny tokantrano ao, manomboka any amin'ny masona ihany, feno fijangajangana, feno fangariana ny masonay, zay andoliana eto anatrihanao mihitsy Jesosy, a tena tsy sitrakay mihitsy zany, araka le toroteny teo fa ny ratsy zay tsy sitrakay foana ny vitanay, satria le nofinay tsy manaiky mihitsy Jesosy a, io tarihan'ny fanay masinao zany, sitrapony nofinay dia satry ny foana atory, satry ny foana hijangajanga, satry ny nofinay foana anao zavatra tsy araka ny sitraponao, satry ny nofinay foana hijery télé, satry ny nofinay foana hijery Facebook, satry ny nofinay foana hiady, satry ny nofinay foana ho tezitra Jesosy a. Zany inge Jesosy mamatotra anay fa inoko fa eto ianao androany, reo ny olonao mandohalika eo anatrihanao, re Jehovah Andriamanitra ray masina indrindro, mandohalika mangataka nindra fonao zay mialohan'ny hodina eny anatin'ny tokantrano any, raha mba mety ianao Jesosy a, fa mino a, fa tsy naldalovana akory ny sofinao, renao ny antsoantsonay, mamindra fo amiko Jesosy a, mamindra fo aminay Jesosy a, tamin'izay rehetra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na zavatra nytenen'ny vavanay io ary, ndraindray zay mifosa olona Jesosy, ndraindray vavanay masolobava manozona mihitsy ary, mora tezitra ny vavanay, zany inke Jesosy, ataony vavanay daholo zany, reo ny mpanomponao mandohalika eto anatrihanao, samy mitsotra ny fahotany Jesosy eo, ninina zavatra namatotra azy androany a, nitsorany zany eto anatrihanao. Ny sofinay zay mora mihaino Jesosy a, rehefa hifosa olona ny sofinay dia malaky mihaino, fa rehefa heno tenin'Andriamanitra ohatra malay zany ny sofinay Jesosy a, androany mangataka ny famindram-ponao zay, mamindra fo Jesosy tamin'izay rehetra ninono ny sofinay, tenenao amin'ny Jesosy mihitsy ny fahotanareo zay mamatra tsory amin'ny mihitsy, za Jesosy hoe zao a, masika Jesosy a, mora kamtenenao amin'ny mihitsy e, aza mirarazy eo akaikinao fa tenenao amin'ny Jesosy ny fahalemenao, za Jesosy mora tezitra hoe ao anatin'ny foko misy alahelo Jesosy a, io mampisy palpitation, io mampiakatra midina ny tension, misy alahelo ao anatin'ny fo ao, misy fahatezerana ao anatin'ny fona ao Jesosy a, mora tezitra ane zay e, zay zao lasa oatra mora tezitra zany, na atao hoe pasteur, atao hoe hira, atao hoe piany, fotra mora tezitra zany zay Jesosy a, oatra ny setoinina, ndraindray zay miteny anaro fa zakako, fa rehefa tena anariny zay a, tsy zaka anay indray le izy rehefa avy eo, zany dia mamatotra anay rehetrarehetrarehetra zany, zany ny fonanay eto anatrihanao, ny zavatra nohaninay zay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy, ninina nohaniny vavanay Jesosy a, mety zay tokoa tendakanina ndraindray, mihinana rereny tsy mitondra ho an'ny ankohonanay, mampalahelo anao daholo inge zany, zany andolianay fonanay eto anatrihanao Jesosy a, nandehanany tongotra ay, ny ray sy ny tananay, ninina nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ny tsy fanekenay ny tenin'ny ray aman-dreninay, rehefa mba manoro anay Jesosy a, ny lalana tokony izoranay, dia fa mahadiso anay eto anatrihanao zany, malohana ny teny rehetra teo, ny fanay masiny famezana tsara indrindra zany Jesosy, nefa mbola feno alahelo any anatinay, dia ny fanay masinao tsy mitoetra mihitsy any anatinay ihany, ndraindray ary zay mpiandro mametra tanana nefa avy niady mivady tany an-tranontany, nametra tanana marary nefa vavana sy masika ao anatin'ny tokantrano ao, any amin'ny olona zay a, zay ny tena masina indrindra,
fa rehefa ao tokantrano tena malinona ao anatin'ny tokantranonay ao. Zay le mora tezitra sy malahelo Jesosy. Inona nataonay Jesosy? Andolianay eto anatrehanao amin'izao zoma zao. Fanahy masina nyresahanay teo Jesosy. Zay ne mba te ahazo hery, mba te ahazo hery zay hiatrehanay ny fiainanay andavanandro Jesosy. Lasa mora reraka zay satria tsy ampy hery zay Jesosy. Mpianatra ao rehefa androtsaha fanahy masina dia nahazo hery izy ireo. Karipôly na ry Petera samy maty eny ry Petera noho ny amin'ny anaranao satria nahazo hery izy. Zay nefa voafaninjehana kely mahazo anay dia ohatry nefa tady abandonina zany zay. Ohatry nefa tianao hoe za tsy anao tsony kivy zany dia efa mahakivy anay. Tsy ampy hery zay tsy feno ny fanahy masina araka ny toroten'ny mpanompolanao teo Jesosy. Tsy feno nandray fanahy masina ihany zay fa tsy feno ny fanahy masina. Kora mety ary ianao vangio zay na dia androany alina ihany kio ary samy angataka mihitsy zay mba vangio zay Jesosy. Teneno an'izany mihitsy Jesosy fa eto izy ankehitriny vangio a Jesosy hoe ampahafantaro any fahotako, ampahalalao a Jesosy. Andreo misy lalana mampahory any anatiko any, ampahafantaro a Jesosy. Andreo misy lalana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ataoko ka nampalahelo ny fanahy masinao. Mba vangio zay malagasy fa mahantra indrindra amin'ny firenena. Zany mampalahelo anao daholo ny ataonay Jesosy. Andevina vola kaninina nampalahelo anao Jesosy dia vangio zay tia an'olo teny eto anatrehanao. Tena vonina anaiky akatozy rehetra ambaranao. Samy miteny amin'ny Jesosy vonina akatozy ambaranao ao hoe Jesosy vonina ibebaka. Raha misy amanginao na androany alina na rapitso elohan'ny latsaha fanahy masinao koa andrenesanay zany hery ny fanahy masinao zany dia mbola vonina zay Jesosy ibebaka sy ala amin'izany. Fa teneno zay ambarao aminay zay tsy mety vitanay. Teneno zay Jesosy ampahafantaro so misy lalana mampahory aty anatinay. Very mantsy zay Jesosy. Raha ndray andro any ka itenenanao hoe tsy fantatra akory ianao na avitaiza na avitaiza. Mafy ane zany Jesosy. Tena mafy zany Jesosy. Ety atany efa alan'ny olona, ety atany efa miady, any an-danitra koa mbola ho fitenenanao tsy fantatra akory. Fa raha mba mety ianao dia anary an'izay ndreo Jesosy mba azo elana nenina ihany ka iova amin'izao tohitranay izao. Sotra indrindra Jesosy. Reo mpanomponao mandoaky eo anatrehanao fantatrao momba azy ireo tsirairay avy. Sotra indrindra Jesosy. Sotra Jesosy. Zay ke tena te hibebaka, zay tena te hipony fa ny devolo Satana tsy mamela mahazo mihitsy nadray. Mibabana anatin'ny saina sy ny foamam-pana ihany. Ireo kalan'olo sy voasimba rehetrarehetra eo zany dia hiara hitsangana koa zay hamotika sy andravan'ireo sao dia hangalatra valimbavaka ndray amin'ity alina ity Jesosy anengelina amin'ny fiainanay. Ireo kalan'olo be reo voasimba reo asana devolo Satana reo fa inina Jesosy asana zazavavidrano dia hatsanganay ny tananay kavanana Jesosy ampiana sy andravanan'ireo amin'ny fiainanay ray manontolo. Ho amin'ny anara devolo mpangalatra valimbavaka rehetrarehetra aingana tory duro Jesosy duro. Eita! Isso era nem dúvida, heviny reny Jesosy. Dorana iny asanakalan'olo voasimba rehetrarehetra, zazavavindrano, zazalandrano rehetrarehetra, zazalahandrano rehetrarehetra reny. Hevina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Fatorako amin'ny rany Jesosy, fatorako amin'ny rany Jesosy. Dorana ny any amin'ny fiainana ray manontolo, any amin'ny tokantranonay, amin'ny momba anay ray manontolo heviny zany.
eviny sola Jesosy samy miangavy mba avangio a Jesosy Jesosy mba avangio a Jesosy ampahafantaro anay ny sitraponao vangio zay na any amin'ny ofo Jesosy amin'ny alalan'ny teninao vangio a Jesosy ampahafantaro azy tokony ataoko mba ahafahako mahalala ny sitraponao mba ho voninahitra rery ny androm-pisinay ety ambany masoandro sola Jesosy amariny mandrakariva ny teninao hoe fa masoko sy mifoko dia ho ao aminareo mandrakariva sotra indrindra Jesosy sotra indrindra Jesosy soniavinay zany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainao zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao atao amin'ny sitraponao ety anataka ny anatra eo anay ny anasazy ary milany ilay tahaka ny anaseretra aminay ary azatondra ny afakana amanafany atratsy ao mahatsakasy hery ary volanitra mandasay aoka taovy amin'ny fonao ny tananao fona miara itepo tena ira aokalisa sy ny saina miray safidy mandray atsangano bebe ny tananao manona ny azy fijaliana Jesu mandalo mamo Jesu indronia akio raisuana velukanu velukanu ulukana au saisizaka setelo ndalakusana anatsudrana dewa resaran tsudrana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa Andriamanitra manakarefa-soavana zay nitetiavinao any androany amangy dia amangy anao tokoa ka ho tanterahany aminao ny teniny hoe zay mitady anaka no mahita ary zay mandondony dia ho voambaravarana izy ko mandehana amin'izao herinao izao fa indro za Jehovah mihitsy no mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako tsy hamelanao irery fa ho marina aminao foana ny teniko manao hoe ny any mpanompo zay efa nividiako tsy mba ho ariko ary ho marina aminao ny teny amin'ny Salamo 4:30 manao hoe anolo-tsaina anao ka hitsinjo anao ny masoko ampianatra anao zay lalaka alehanao ka nome saina ho anao sotra tombo idera sy ny ajary ny voninahitra ny ety ho anao rery any amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enkeo ny voninahiny tany rehetra antehaka ho an'i Jesosy tsika sotra tompo samy tahin'Andriamanitra avokoa tsika tsiraray avy sotra betsaka tompo misotra ny teray ay vetetika no fa itenikely vetetika no tonisao dia mba mety raha mipetraka ray minitra fotsiny ray minitra fotsiny raha mba mety nareo sitrakareo marina fa maiky ao mba petritra vetetika fotsiny sotra tompoko mialatsiny vetimety miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra nareo telo mirahalahy amin'ny asan'Andriamanitra mirary soantsika mba samy hotratry ny Pentecote daholo amin'ny lahady zao dia samy mifampikopakopaka aloha mba samy hotratry ny Pentecote daholo izay amin'ny lahady heriny inona moa fetiny reny sitrakareo ve raha amin'ny heriny androany tsika mba hiresaka momba ny vehivavy mety sa tsy mety dia izao tsika rehefa mahery ohatr' izao dia mamandana ozy ny tompo mba hampaheresy koa ny rahalahinao dia samy ara mba mampahery ny any amin'ny hitany any ka rehefa ho avy eto sika amin'ny heriny androany mba samy farafaratsiny mba mitondra olona ray avy satria tsara sa tsy tsara le fotoana eto dia samy mba mitona olona any amin'ny heriny androany zany tsika hampahery ny vehivavy tongava mihitsy ny lehilahy fa tongava ny vehivavy dia mba faniriko raha mba misy vehivavy afaka mijoro vavolombelona miatrika an'izany hoe manahoana ny fiainany vehivavy manahoana ny zavatra trehany vehivavy na manahoana ny adiny vehivavy ka Jesosy nomba anazy dia raha mba misy afaka mijoro vavolombelona amin'ny heriny
resaka momba vehivavy sika tahiny jesosy daholo tompoko makasitraka tahiny jesosy daholo tanana kavanana manaova fety sambatra resa behivavy zany amin'ny heriny a tongava sosora tompoko ijoro vavimbelona mba tongava koa ny vehivavy mantany inona koa mba tian'ny vehivavy izy koa mba tianay fa ho avy ny lehilahy ka ho avy daholo mihitsy ny lehilahy amin'izany mba eny resa behivavy sora tompoko